있어? 어디? 있어? 있어?
Mahazo mandina reo a. Mahazo mitabataba koa. Mahazo miorakoraka rehefa te hiorakoraka.
Efa hoanina avy hatrany ny lasopy izay tonga. Mahazo mipetraka ange nareo raha hipetraka. Mety daholo izay ataonareo.
Sutikinosa Nuti Tsunawe Cipanuti 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 Tsunawe Yehu Yeware lo netan ako na
Sekat mereka sekat. La 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 la.
Oh, desa.
Tonga ndretsika amin'ny fotoana izay efa nifanomezana moa zany. Andro faharoa androany anaovan'i Elia fanambarana. Ny fanambarana moa izay efa nataontsika tamin'ny omaly, ianareo tamin'ny omaly fa tsy nataonareo fa nataoko izany, dia mikasika ny amin'ny hoe andro famaliana. Dia izany andro famaliana izany tsy andro mahafinaritra akory izany fa andro ratsy ho anareo olombelona. Ilay nitsony soratra masina hoe andro ny dada malala iayavà. Nahafantarantsika zavatra maro ao nahitantsika ny momba ny hoe misy miaramila ny dada iayavà, misy miaramila toby ao amin'ny toby anankiray izay efa nazavaiko taminareo ihany koa tao anatin'ny fanontaniana. Androany ndratsika dia miditra amin'izany reto hoe fanambarana faharoa izany. Maninona moa izany no manao fanambarana Elia? Ny fanambarana dia mampiseho mihitsy hoe tsy manapoka io Andriamanitra io, tsy misy zatra tapohana zany, ka hoe ianao kosa namely tampoka. Tsy izay mihitsy ilay izy fa ny fanambarana dia mampiseho mihitsy ny famampiomana melo io dada iayavà io. Mba tsy afaka hiteny ny olona hoe ianao kosa tsy niteny taminay nefa ny ataonao an'izao izahay. Dia efa niteny izy. Ny antony mahatonga an'izao moa dia efa hainareo tsara tamin'ny fampianarana omaly izay tao anatin'ny fanambarana voalohany iny, fa noho ny amin'ilay fahotana no mahatonga an'izao famaliana izao. Androany indray tsika inona indray ny zavatra ho ambaran'i Elia? Mba tanteraka ny fahamarinana foana hoe tsy manao na inona inona iavà tokony maro raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanomponya izy. Dia androany indray tsika dia hijery an'ilay teny hoe ny loza anjony tany. Inona izany ny loza anjoan'ity taninareo ity? Ary tsy ny taninareo ihany no vovatra ny amin'ny habakabaka sy ny lanitra eo ambony lohanareo io, dia miaro ho voa daholo izany. Ka izay ny antony hanaovana an'ilay fanambarana, ilazana izany ianareo hiatrika an'ity zavatra ity ry olombelona, izay miseho be saina sy miseho be loha. Dia famboary izany ny fomba hidivanareo amin'ity raha mahavita anareo. Omaly izany nandretsika hoe misy miaramila mampiatra an'ity teny dada iayavà ity. Mazava ho azy raha ohatra hoe renentsika ilay fanontaniana an'ity dia misy motra ny mety hoe tsy miraharaha an'lehibe. Izany tsisy miraharaha an'izany intsony sady tsy ahoanay aby ary izany. Dia volon-kotsy mety tsy manao an'izany mba avo-porofo mahadevolena hoe tsy miraharaha an'io teny io izy. Fa raha ny raharaha ny teny zany dada malalana iayavà izany, ny devoly raha mbola tsy nivadika izy dia tokony tsy nanohitra ny Andriamanitra namorona anazy io. Fa matoa izy nanohitra an'ilay mpamorona anazy dia efa toe-tsaina izany. Ka ny devoly dia tsy maintsy manohitra amin'ny marina. Efa nanome référence nefa ny hoe raha mahery nareo nareo devoly sy Andriamanitra tsisy, foan'ilay ady Russie sy Ukraine io. Fa io efa niteneninay fa tsy mahazo mijanona. Fa mijanona indray io raha manaiky izany Ukraine izany hiaraka amin'ny Rosiana dia izany dia mijanona io. Efa nomena indray ny fepetra hoe raha izay indray dia mijanona io. Fa mijanona ho an'ny ady amin'ny Rosiana sy ny Ukrainiana. Fa ny ady tsy mety mijanona fa mifindra makany amin'ny OTAN dia makany amin'ny Eoropeana izany dikan'izay. Ka raha misy Andriamanitra mahavita manohitra an'izany dia mba mitsangana mba ho hitako kely, ho hitan'ny Elia izany. Ary raha misy herina fa efa mahavita manohitra an'izany dia mitsangana. Toa ery izany teninay izany fa teny avy any amin'ilay dadanay mahery izany iayavà no anarany. Eo izany ohatra ny tena ohatra mifampidify mihitsy ity. Inona ny ataony eto raha tsy midify ianareo no tena izy. Izay mizika ny dianay, eo ilay fasy ny herinareo ary fa efa tonga izay mpiatra ny teny izay nanirahana anay. Afaka tsy mino fa hitanareo eny ihany ny tohiny e. Izay evo ny volcan mipoapoaka eran'ny tampon-tanety sy ny zavatra mety anjohanareo tsy ho ela izay fanambara teto omaly. Ary efa mandeha izany ary mbola handeha ary tena handeha mihitsy ary tsisy anakany intsony.
dahoary. Iloza anjony tany, ovakitsika avy hatrany ary hoe inona daholo ny teny voalaza ilay mikasika izany loza anjony taninareo zany. Za moa zany dia mamaky ny soratra masina moa nareo kosa mandeha ny soratra ho antsy mandeha ny soratra hatrany hatrany. Dia ovakitsika ary nisy ato 720 dia araka ny efa mahazatra antsika dia afaka metraka fanontanianareo efa tapitra izao fanambarana izao. Isy ato 720 ary hoe izany Elia rehefa no fampianarana Elia zany mba hahatonga ny fampianarana hiditra tsara ny anatin'ny lohanareo amin'izay ka misy antony tokony hanaovako manokana an'izay dia afaka mametraka fanontaniana foana nareo mba tsara kokoa n'ilay fandraisana an'ilay teny rehefa misy ilavana an'izay. Isy ato 720 andininy voalohany lovakitsika aloha. Isy avy 81 indro iavà mahafoana ny tany ka mahalao azy ary mampioaka anazy ka manery izay ponina ao aminy. Vao miainga ny teny dia efa loza. Indro iavà mahafoana ny tany ka mampalao azy, zany hoe vao miainga zany dia efa hoe hofoana ny taninareo ary ho lao ty taninareo ty. Zany toerana lao zany zany tena zatra tsy azo ipetrahana intsony e. Ka mampioaka anazy, ioaka daholo zany izay rehetra momba anazy dia dada iavà mihitsy no mampioaka an'ilay tany ary manely izay ponina ao aminy ao. Tena atao miparitaka tanteraka mihitsy izany izay ponina sisa mipetraka ao anatin'izany tany zany. Zany hoe vao miainga zany ty teny ty dia hoe ilozanjoan'ny tany dia efa fahoriana be ho anareo olombelona zany no hita voalohany amin'izany teny izany. Sa tsy fahoriana ho anareo zany zavatra mandeha zany? Ary ho an'ny mponina amin'ny tany rehetrarehetra io fa tsy koa ny misy dia misy fety hoe any Israela hoe mahafoana ny tany. Efa mimanina nareo fa hofoana ny taninareo zany ry olombelona ary mampiorina ny zanakiny avy indrindra foana izay tao hoe tsirotsaronareo. Ao amin'ny andinin'ny 7 ho atao foana dia ho foana ny tany. Io ilay nomeko anareo amin'izay nisy afarany eto aminareo hoe ny ray am-patelony sisa tavela fa ny roa am-patelony dia tapitra ringana ao anatin'izany toerana zany. Izay no mahatonga ny ho foana ny tany, ho foana ny isanareo olombelona. Lova vakitsika aloha izay teny izay any amin'ny bokin'ny Zakaria feo izy ndraiky izy. Zakaria 13 firy misy matadidy ve 13 Zakaria 13:8 raisina kely zany Zakaria 13:8 ty zany ny isa farany amin'izany fotoana zany. Ary amin'ny tany rehetra hoy iavà ny andro tokony dia haringana ho faty aho fa ny ampatelony sisa no havela aho kosa. Ny isanareo zao dia amin'ny 8 miliara mahery eo. Zany hoe ny 2 miliara mahery zany izay sisa ny tavela eto zany. Eo amin'ny 2 miliara 600 noa, 2 miliara 700 noa. Izay sisa ny tavela eo zany. Mbola mety mahery kely fa dia efa izay mihitsy zany sisa ny azo raisina aminareo fa ny mahery kely amin'ny isanareo 8 miliara eo fa tsy mikônto intsony zany fa sao rarinareo ny avy indrindra raha mbola mahatratra an'izany 2 miliara zany ny tavela eto. Zahatra foanana angenareo. Dikan'izany foanana zany ange zero ny tokony eo. Dikan'izany mieritrereta daholo fa tena loza mahatsiravana anjoanareo mihitsy ty teneniko ety izay ilay hoe tsy afaka alefa zany rehetra zany raha tsy efa tenenina aloha. Ary izay nateo hoe Elia tonga hitondra an'izay teny izay ho amin'ny fampiomanana anareo. Ndio vakitsika indray ilay Zakaria toko 7 izy toko 720 iverina antsika indray. Isaiah 24 Isaiah 24 dia ny andininy firy zany. Atao foana dia foana ny tamonomboka andiny 7 ka hatramin'ny 9 ary ho baboana dia ho baboana tokoa izy. Fa tena mipetraka izy ny afaka manababo anareo mba fa tena mipetraka aminareo izay. Fa tena tany ange ty baboana ty. Le anababo anareo dia ny extraterrestre. Satria nareo samy mipetraka eto ambony tany dia nareo samy nareo ve ny fanababo eto. Satria ny voalaza eto dia tsy haiko ny hoe
misy olona samy olona ny fanababo fa ny tany mihitsy ny no baboany atao foana de foana ny tany any ho foanana zany nareo ary ho baboana de ho baboana tokoa izy ho babo zany nareo izany hoe andeha mafy be am'izay ny fangalaran'olona eto amin'ity taninareo ty ary aneran-tany dia ny fampahoriana zay tsy ho zakan'ny atodohanareo tsony ho avy aminareo ny extraterrestre amin'ny fahoriana be tena tsy ho hitanareo izy anaovana anazy fa reo le andrandray ny olona hoe extraterrestre hoe oia reo ny fahavalo amelanareo goavana indrindra ary hitondra fahoriana sy faisina ho anareo mihitsy zay le ho baboana nareo ry tany ka ny manababony tany zavatra avy any velana zany mazava hoe sa tsy mazava teo aloha fa ray anareo saminareo nareo samy eto ambonin'ny tany ko izy ny anababo anareo eto fa zavatra avy any ivelany mazava fa hiditra aminareo ny extraterrestre raha tena hamely anareo rehetrarehetra mihitsy amin'izany isaka hoe fanababoana zany ho babo zany nareo mazay mahatonga ny hoe matanjaka be nge le goga rehefa avy eo satria miditra ny mpanababo de automatika nareo mitsikafo ny ololohany mangina dolo eo alohana ny dikan'izay tsy afaka manao nina manoloana ny goga nareo le goga mpanjakan-drosia satria ho foana aza ny taninareo ko inona zany ny azonareo atao tso ny dikan'izany zay le hoe tena amelanareo dolo loza mahatsiravina ziskatra ny mampafoana anareo zay ny tako hoe zaranareo ary raha mbola misy intiernareo ny taverito dao raha toizantsika an'le izy misaona sy malazo ny tany ka vokatra zany zavatra zany de tsy maintsy misaonanareo ary malazo nareo tsisy nina azo atao fa mampitanondrika anie sary am'izany hevitra zany satria miditra mihitsy ny fahoriana mahatsiravina tena anjohanareo zay tsy ho zakanareo mihitsy ny zany ary milofika sy malazo zao tontolo zao kivo tanteraky nareo ary zay le tonga am'le hoe tsisy mahay miady amin'ny tsony nareo tsisy mahay miady am'le biby lay goga mpanjakan'ny rosy meseka sy tobaly de rehevy any avaratra zany dikan'izay misy hevitra teny anankiroa moa le rosy misy mitena hoe rosy ary misy hevitra anakika hoe andriana idikan'izany rosy zany mbola ampianariko atsika any koa zay fa saingy hoe avy any avaratra foana moa zareo araka ny soratra masina rehefa tsy azo lavina de avy any avaratra izy misaona sy malazo ny tany ary milofika sy malazo tojo ary milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany zay milaza fa lehibe indrindra mihitsy zany no milofika amin'izany fotoana zany zany hoe tena tsy misy azo anaovana ranzoma mihitsy ny zany ty resaka ity fa tena fanampitena zay efa tafiditra amin'izao vanina antsika zao hoe tsy maintsy hopotika ianareo ary zay no ambaran'ny Eliahito hoe tsy mimioana amin'izany ary nareo ina moa ny antony mahatonga amin'izany hoe nilofiky nareo tany amin'ny lehibe indrindra aminareo fa ny tany de efa voavetavetan'ny mponina ao aminy ny andiny vadio zany noho ny amin'ny fahavetavetana nataonareo ka nandoto an'ity tany ity nareo satria nareo nandika ny lalàna sy ny lotany didy ary nivadika ny fanekena mandrakizay de fanekena mandrakizay de tsisa fa Yahosoa zay manana le rahan'ny fanekena mandrakizay ary Yahosoa mihitsy ny le fanekena ka ny fanekena mandrakizay de Yahosoa ny dikan'izay zay Yahosoa le fanekena zay manana ny rahan'ny fanekena mandrakizay zay ila hoe nataoko fanekena ho an'ny olona ianao donge vakitsika le zay teny zay hoe Isaiah 42 fio izy Isaiah 42 6 Isaiah 42 6 Yahosoa ny resana amin'ny fanekena io izao Yahvah efa niantso anao tamin'ny famarihana ary nitantana ny tananao ka hiaro anao dia hanome anao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentiny izy ka Yahosoa le resana ity hoe fanekena ho an'ny olona amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa zay ny soloany Eliatena zao mankaty amin'ny jentilisa zao ny lalànany zao hitanareo ava firenena zao de tanteraka ny teniny dikan'izay fa Yahosoa le fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa zay manana ny rahany fanekena mandrakizay zao misy ny teniza maheny rahan'ny fanekena mandrakizay tsy mahay zany venareo zange fa hainareo foana kotsiny satria fampianarana miverina matetika mihitsy ny zany izany mahay any amin'ny ova
Tsy hainy zany. Satria efa tsy kelikely hoe aiza no zany. Dia hikariko kely an'izy zany efa tsy hitanareo ilay izy. Raha ny fanekena mandrakizay mikaroka kely aloha nareo aiza daholo ilay mahay tenin'Andriamanitra re. Tita ina ohatry mba tsy miteny zany teny zany. Hébreu 7:20-20. Mety tsara mihitsy ny teny. So mantsy teny tsy mifanaraka nareo dia tsy azo atao. Hébreu 13:20. Ary Andriamanitra ny fiadahana izay nitondra ny Yahosoa tompontsika mpiandry lehibe hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay. Zany hoe Yahosoa mihitsy zany no mitondra n'ilay rano fanekena mandrakizay izy raha teo ilay fanekena. Ko ny fanekena mandrakizay zany dia noho ny amin'ilay rano mihitsy dia io ilay fanekena mandrakizay, tsy iza fa Yahosoa. Mazava be hatreo zany aloha. Iverentsika amin'izay ilay Isaia misy teo Isaia 24:6. Isaia 24:6. Verentsika an'ilay mandeha izy satria fitantsika tsara zany izay ilay fanekena hoe nivadika ny fanekena ka ilay fanekena andresana dia momba ny Yahosoa ny resana tamin'izany fa tsy hitsaky idirana dito folo zay. Mazava ve? Ary noho izany dia ozy ny mandevona ny tany ary ny mponinao dia valiana noho ny heriny. Ozona ny mandevona ny tany noho ny amin'izareo nivadika ny fanekena mandrakizay ary nandika ny didiny Yahosoa dia voaozona ny tany ka ozona ny mandevona azy ary ny mponinao dia valiana noho ny heriny ka dia voadotra ny mponina amin'ny tany olona vitsim-pona no sisa ao. Zay. Vokatra ny zaza dia tena sady fanondorana no manjohan'ny taninareo noho ny amin'ny fanoheranareo an'izany ateo Yahosoa ilay fanekena mandrakizay. Yahosoa ilay manana ny rano ny fanekena mandrakizay. Voatsindry tsara mihitsy ny hoe rano ny fanekena mandrakizay. Iza ny tompon'io raha io? Yahosoa ny tompon'ilay raha. Mazava ho azy zany fa ilay fanekena mandrakizay izay nivadihan'ny olona zany dia iza? Yahosoa ilay nivadihan'ny olona. Izao hitantsika eto amin'ny firenena Madagasikara, any Frantsa, any Amerika, manerana an'izao tontolo izao, manohitra an'izany Yahosoa daholo ny olona zany. Nivadika ny fanekena isa tsy nivadika? Nivadika ny fanekena mandrakizay. Tena mitsipaka mihitsy ny moa re. Raitsika ohatra fotsiny hoe raha ny voalazan'ny saotra masina dia efa ilay dito folo sy nanamose mihitsy nge no rafa tamin'ilay hoe inona moa ilay hoe dada Iava mihitsy nge nanapotika an'iny tamin'ilay boky nisy atoko 2:20 hoe raha misy mitondra fanatitra hodorana na mitondra inona moa mitondra ondry na mitondra osy na omby na mitondra inona fanatitra amin'ny fanavotana ho antenany amin'ny fanaovana fanatitra tamin'ny zanak'Israely zany dia lazainy dada Iava mihitsy hoe tovy mamono olona, tovy manatitra rakisoa, tovy mamolaka vozona alika ary mitovy mitondra hena aterina any amin'ny sampy. Zany hoe lavin'Andriamanitra zany saza tsy ny laviny dikan'izay aminareo. Laviny izy ny dikan'izay. Mazava ho azy fa ny dito folo zany tsy mety intsony amin'ity resaka ity. Tsy azo entina intsony eo anatrehan'ny dada Iava zany hoe resaka dito folo zany fa zany azy efa ny laviny ine zany. Satria tsy misy intsony ny fisorohana ny dikan'izay. Iny moa mbola ataontsika resaka manaraka indray amin'ny manaraka ho fanomirenana, ho fanamafisana izay efa nambarako taminareo fa laontsika aloha hijery an'izao zavatra goavana mbola hojerevantsika izao. Ary ny mponinao dia valiana noho ny heriny. Nao vehikel 9:1 aloha. Ozona no mandevona ny tany. Ozona zany ilay taninareo ny dikan'izao.
Ka ny ponao dia hovaliana noho ny elony. Mbola noho ny amin'ilay fanoherana ny Iosoa zany dia hovaliana nareo. Ary misaona kosa nareo ondrikely ny Iosoa rehetra izay dary rehetra fa efa avotra nareo ka te mba mijoroa tsara amin'izay mba tsy ho azon'izao fahoriana mahatsiravina be zao. Raha nametraka fanontaniana nareo tamin'ny maly hoe kina moa zany fa le olona vo nefa ny zay koa mbola enjeny boka dia samy hafa nge le sary. Satria tena fahoriana avy any amin'ny dada Iavaty manjoa an'ity tany ty ary loza mahatsiravina io. Inareo kosa ny tsy koa nareo ny hotratra ny fahorian'ny amin'ny loza avy any amin'ny dada Iavaty, fa inareo kosa le manjoa nareo dia ilay tsy fitiavan'io devoly eo an'Andriamanitra dia nareo no potehina. Raha ny olona tratran'ity loza ty dia mitsipy any amin'ny elo rehefa maty. Ianareo ondrikely kosa raha misy loza manjoa nareo taony goga io nareo rehefa maty makany amin'ny lanitra lanitra. Mitovy zany le sasa tsy mitovy. Tsy mitovy tsy takany hoe olona tsy maintsy maty eto amin'ity tany ity. Mitovy ihany amin'izany hoe tsy maintsy maty nareo amin'ity tany ity. Fa raha maty ny olona eo amin'izao tontolo izao ny fahoriana manjoa anazy izy makany amin'ny elo. Fa raha ianareo kosa raha maty no ny fahoriana manjoa nareo novan'io devoly eo anareo ohatrany ho an'izay tratran'izany nareo makany amin'ny lanitra lanitra. Tokony misy mapakevy zany izy tsy misy mapakevy ny dikaza. Tsisy mapakevy zany satria fantatra ny direksion. Ny tsy fantatra direksion no manahirana. Fa raha fantatra io direksion tsy mampaninona zany. Ary vonona be mihitsy ny ary ny andeha satria ko ianao raha fantatra hoe raha miala eto dia makariko. Tsisy mampatahotra mihitsy zany. Ary vao miara mahafinaritra hiatrika ny zavatra rehetra ho voninahitra Iosoa. Mazava hoe ary ny mponao dia valian'ny ny elony sady voadotra ny mponina amin'ny tany vitsy sisa ny olona tavela. Ireo mi 2 miliara mahelikely sisa nareo ny tavela raha ho tonga amin'izay isa izay aza. Mampalelo ny fiafaranareo. Dia izao loza izao ilay tsy maintsy ambara satria tonga ny mpampiatra ny hanatanteraka an'izany dia tsy misy tenena nareo. Izay ny atao Elia. Ary ny fahatongavan'ny Elia dia midika fa ho avy io andro ny Ahava io. Loza ny dikan'izay ary aorianan'izay dia ho avy Iosoa. Eny mahatonga antsika manao an'izao fifaliam-be izao tsy noho ny amin'ilay loza fa io moa zany dia efa teny tsy maintsy mandeha voninahitra ho an-dada Iava sy Iosoa amin'izany mba finahitra zany rehefa izay no natao satria matoy izy manao an'izany normalako mikapoka ny adalàna reziko nareo tsy te bebako ao nareo tsy wasiny leo mihitsy nareo atao mendrika izany fa ny tena mahafinaritra dia hoe itsika andeha hody any aminazy ny tena mahafinaritra itsika. Hoe tonga ny fifoditsika dia falitsika. Izy nefa misy efa nampianariko anareo hoe voadotra ny olona jerevo ny hafa mirehitra. Loza efa manjoanareo amin'ny horohorontany ny volcan mipoapoaka. Ora hita tena hita volcan mirefodrivotra tsy haiko intsony izay anjoanareo fa ditantsika eny ny afo milatsaka avy any an-danitra ambony any. Hitanareo do efa niresantsika teny hoe misy afo ilatsaka aminareo. Ny rivotra sy ny tafio-drivotra sy ny hafananameranareo efa niresantsika omaly zany. Efa nampianariko anareo omaly zany reny le karazana zava-toy izay hitranga aminareo izay hamafisiny izao teny izao. Daholo tsika ary hiditra any amin'ny teny manaraka rehefa mazava aminareo izay ao amin'ny 10 sy ny 112. Rava ny tanàna be fikorontanana, mirindrina ny trano rehetra ka tsy azo idiran'olona. Rava ny tanàna be fikorontanana ary mirindrina trany amin'ny trano rehetra dia tsisy azo idiran'ny olona. Loza anie zany no manjeo an'ity taninareo ity. Tsy misy mifampiditra trano intsony noho ny amin'ny loza izay anjoanareo. Tsisy intsony zany ny mpianakavy afaka mifamandy. Fa tena fikorontanana. Mirindrina ny trano rehetra ka tsy misy azo idiran'ny olona intsony. Samy manakato trano satria samy matahotra sy miorohoro noho ny amin'ity zahatra hitrango ity. Misy fitarainana divay ny an-tsaha. Tafaletika toy ny masoandro ny fifaliana rehetra. Miletika mihitsy ny tahaka ny masoandro, miletika ny fifaliana. Rava ny fifaliana reo. Teny ianareo izay mile milaza fa mbola misy baolina hovonjenareo sy ny bomy mozonareo. Ho bomy manina fa miteny ianareo mihitsy ny efa mampitandrina mihitsy ny io ary tonga izany fotoana izany. Nareo ihany na niloza ho an'ny tenanareo. Samia mieritreritra zay. Satria foana ny fifaliana. Voaroka mihitsy ny faharavoravoana ny tany. Tena tsy misy intsony ny firavoravoana azy nareo satria voaroka tanteraka zany ilay faharavoravoana teo amin'io tany io. Zava-doza anie zany rakizy. Tena zava-doza satria hoe
Ilay faharavoravoana misy teo amin'ny tany mihitsy dia noroana mihitsy. Tena fahoriana tsisy taky ity. Meza ihany nareo izay mandrea hoe araka ny tenony ianao ny Andriamanintinareo ohatra ny mpiady fotsiny asa ataony. Nenay kosa aloha tsy malemilemy ny Andriamanitra fa nay mpiady mihitsy nenay. Taonay koa izay Andriamanitra sarim-bavy. Nareo mila Andriamanitra sarim-bavy nareo. Tsy ilainay izany nenay Andriamanitra mahery mpiady nenay ilainay ary mahavonjy anay sy mahavitra anay mihitsy ny voninahitra ho an'ilay maherinay hiavahana anarany. Mahafinaritra anay izany. Ary rehefa tafaraka aminy amin'izy mpiady mahery dia lasa tsisy devoly-mahazo manafika an'ilay olona miaraka aminy dia tsy mahay manota intsony satria mpiady mahery ilay miaraka amin'ny dada Iava dia tsy mahay manota satria ny fahotana avy any amin'ny devoly ka rehefa miaraka amin'ny dada Iava dia tsy manota intsony izany mampiady mahery anazy. Marava devoly izay miaraka aminy. Tsara izany sa ratsy aminareo? Dahoary. Vaketsika indray amin'ny andinin'ny faha-enina ambin'ny folo dia ny tapany farany reo izay efa tsy hita iteny ity. Amin'ny andinin'ny faha-enina ambin'ny folo dia ny tapany farany. Loatra dia tizoko ary amin'ny enina ambin'ny folo ary. Ty misy sary kely mahafinaritra kely ilay ity. Fahatra ny aparan-tany nandrenisanay hira kosa ny voninahitra ho an'ny marina. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany kosa nefa dia nisy hira nandeha hatrany aparan-tany izay nanao hoe voninahitra ho an'ny marina. Fa hoy izao hoe indrisy izao halevonako. Indrisy ty halevonako. Ao anatin'izany fahalevonana izany izay misy olona mitaraina hoe levona dia misy hira mandeha kosa nefa ny manome voninahitra ny dada Iava. Aiza ilay hira hono mandeha? Tany aparan'ny tany. Voninahitra izany velantsika an'izy. Fa raha amin'izany fotoana izany dia ny mpamitaka dia mamitaka foana, ny gaigy dia gaigaigy hatrany. Zava-doza mihitsy ny ity izay moa tsy ny toy ny hoe ny mpamitaka dia mamitaka foana ary ny mpamitaka dia mamitaka fatratra mihitsy. Vao mety tena miaratsy mihitsy nareo. Tsy mety tsara izany intsony nareo. Izany mahatonga nanome aminareo mba hiova koa ilay olona. Miova amin'ny ahoana? Aty amin'ny ahosoarira ihany ny fiovany. Fa ny teny ato dia milaza mihitsy ny ny mpamitaka dia mbola mamitaka ary ny mpamitaka dia hamitaka fatratra. Tahotra sy longo ary fandrika no mahazo anao ary ponina amin'ny tany. Atahotra ianao. Le longo tsy dia tena azoko tsara izany teny gasy longo izany. Inona ka izany? Ny any haiko longoza izay. Longoza io izany sakafo kely hohaniny amin'ny faritra Antsinanana izy ohatra ny voankazo menamena izy. Fa ity longo ity ohatra hoe fahoriana be mahatsiravina mihitsy ny ngamany. Ary fandrika no mahazo anao ary ponina amin'ny tany. Misy fandrika be dia be amily anareo. Izany hoe ianareo izany dia ho fandriana tsy akijanona amin'izay. Sady efa miditra eto aminareo ny extraterrestre manababo anareo. Devoly manababo anareo. Nivadika tamin'ny Ehosoa anareo. Azao moa no marika fa tena nivadika amin'ny Ehosoa anareo. Dia anareo tsy mety mihaino an'izao teny marina izao. Efa nivadika anie nareo olombelona. Afa-tsy ny Zeda rehetra dia ny zanaky ny avo indrindra. Fa ny olona rehetra haitsika tsara ny ataony. Izay nge mahatonga namanao fanambarana hoe mialohan'ny zavatra rehetra izany. Tapitra ty fanambarana voalohany sy faharoa ty dia efa mioanina ny toy ny dikan'izay. Tahotra sy longo ary fandrika no mahazo ny ponina amin'ny tany. Andiny fahavalo ambin'ny folo. Fa izay mandositra noho ny fandrenesana ny tahotra dia ho latsaka ny andavaka. Izany ianao izany raha mitsoaka amin'izay. Izao izany mampianatra tsy miraharaha ianao ka rehefa tonga izany vao hitsoaka ianao dia io izay miteny dada Iava hoe latsaka anaty lavaka ianao. Dikan'izany ho afaka sa tsy ho afaka ny dikan'izany. Ary izay miakatra avy any anaty lavaka kosany dia voan'ny fandrika. Raha misy indray izany io ilay izy hiala avy anatin'ny toerana any ambanimbany ihany ohatra ny avy any anaty lavaka izy nitsoaka. Ohatran'ireny voalavo mitsoaka anaty lavaka ireny dia fandrika ny mamely anao indray. Mbeo anany vahaolana anareo izany. Izany ny anjoanareo. Izay ny mahatonga ny noho ny amin'izao zany hitranga zao dia ampilazana ianareo olombelona fa hiatra aminao izany. Ka dia efa prepare bagazy ozy ny vazaha. Dahoary. Fa misy varavarana mivohany amin'ny avo. Ka dia niororo ny fandrenan'ny tany.
Vao nisokatra zany io varavarana io dia niororo ny fandrenany tany. Lozana e zany ny fisokafan'ity varavarana ty. Nandefa loza nge zany ty varavarana ny votany amin'ny avo indrindra ty. Ary ny vokatra izany varavarana ny vo zany dia niororo ny tany rehetrarehetra. Fa tena mipetraka fa inona zany le zavatra ny votao ka niororo ny tany. Raha vao ny vo le varavarana, matoa ny vo varavarana misy voaka ny dikan'izay. Iza le nivoaka? Tonga le mpamaly, tonga le mpanapotika, tonga le iraka izay andrava. Efa ny vo ny varavarana. Mazava ho azy fa matoa ely ahy tonga efa ny vo ny varavarana no tampoloha. Fa iny varavarana tsy ty voalaza ity. Fa ity varavarana ity matoa ny voaka miororo ny tany, tsy iza fa Iaosy azy. Matoa miororo amin'izay ny fandrenany tany nareo ka mipoaka dao zay tena zao ho avy Iaosy. Zay no nahatonga an'izao fety be zao hoe ho avy Iaosy miororo ny tany, fa ny zanaky ny avo indrindra kosa sy ny ondry kely ny Iaosy miara-mifaly satria ho avy Iaosy. Mitehaka nareo satria tena faly nareo ary tsy misy mahatohatra an'izany kosa. Manindry mafy an'izany fifalianareo zany. Fa kosa ny miteny aminareo mihitsy ny hoe matoa ny vo ny varavarana, miororo ny tany, ho avy Iaosy mijoroa ny dikan'izay. Tazominareo anie ny fahamasinanareo. Izay ny anton'izao fanambarana izao satria ozy ny olona hoe tena adala mihitsy reto olona atao amin'ny Iaosy. Nareo dia mety rebirebe ny Ely ahy mihitsy. Aleo mihitsy ny rebirebeko dia tonga any aminay nareo. Tsy misy maharatsy an'izany mihitsy. Fa ny fandrebirebeko anareo kosa nefany nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ka maninona nareo raha rebirebeko foana dikan'izany satria afaka ny fahotana ianareo. Ary lasa tsy nanota intsony nareo ny vokatra an'izany ka tsy tsara ve ilay fandrebirebena zany? Ka ny fandrebirebeko anareo na voavonjy anareo. Fandrebirebena tsara ny nataoko ary nahavotra anareo ny dikan'izay. Ifaliany dikan'izany ry ondry kely Iaosy fa any amin'ny lantilanta ny direksiny. Zay ka mahafinaritra be zany hoe ny vo ny varavarana ary ilay tsika fety tany. Fa ny tany dia miororo fa ianareo kosa mivaly. Tena hafakely tena hafakely mihitsy izany. Ndao ary toy antsika mijery ny toy ny teny teo. Rava dia rava ny tany, raha vao ny vo zany ty varavarana ty ka niororo amin'izay ny fandrenany tany dia no mitranga. Ny sasany vaky, ny volcan mipoaka. Iza milaza fa raha mipoaka ny volcan tsy efa rava ny tany nareo ny dikan'izay. Fa firy ny trano mirodana amin'ireny, fa firy ny trano mipotika amin'ireny, firy ny zatra vaky sy rava amin'ireny, firy ny olona maty amin'ireny. Mampiorina anareo nga ilay ororo tany sy ny volcan mipoaka sa marava anareo ny tena marina? Satria miororo hatrany ny fanorenany tany mihitsy ny miororo. Iny efa nampianariko anareo hoe ny univers tsirairay avy mitady ny fifatoran'izy io. Raha teo hoe tady zany fa izy tsy ohatran'ny tady fa zavatra mifamatotra zany. Ohatran'ny hoe farango roa mifampitazona dia misy zavatra mampiazona an'iny. Univers nareo zany tsy anankiray. Nareo olombelona tsy mahay ninina fa ny univers zany zavatra be dia be zany tsy voaisa zany. Nareo ny dimension nareo ny kely ny hitanareo fa dada iava zany. Izy ve dia nareo univers nareo ve no amboarina? Raha tsy inonako. Inona mampamorona anazy raha dia nareo rery no namboarina tena izy hoe univers nareo miainga avy any amin'ny lanitra avy eo ambany jadona juska aty aminareo. Zay rery ve no amboariny aminareo? Andriamanitra mampimera zay rery ny vitany. Ny Andriamanitra anay be dia be ny univers ananany tsy namboariny ary ny foroniny ary anazy rery raha tsy misy manana mihitsy na ny kely azany. Mazava ve zay? Dia mahafinaritra bizo be Iaosy.
Bizobe Yahosoa Eliay. Daoary. Miororo ny fanorenan'ny tany. Satria tonga Yahosoa, midina izy. Dia izy nareo hoe fa manina moa zany Yahosoa ny midina dia manina izy no ela be satria raha midina izy dia amoana izy ianao. Ny 150 ilay miororo ny tany teo, Isaia 24:19. Inona zany mahatonga ny Yahosoa tsy tonga dia direkta mankaty fa ny tena mipetraka tokoa izy. Izy aminareo mba mahay mamaly an'izay na mba saiko mamaly an'izay. Inona ny antony tsy anaovany direkta mankaty fa trany dia mbola ilaila kosa nefa varavarana hoe fa mivody amin'ny heritra dia mba mitsoraka projety aminay ety ohatrany. Ahoana? Mba alefasika ilay micro dia mba alefasika ilay hevitry ny olona sady ilay micro nge mba tokony velominareo mba andrenesana ny feon'ilay ondry kely ny Yahosoa mba mamaly. Ahoana? Izy ilay amaly nareo. Mety mbola hoe miala anina amin'ilay olombelona angamba izy dia tsy midina faingana. Nanaovana ny tany sy ny lanitra ka dia dimy be dia nanaovana nitro vetivety. Mety mbola miala anina izy. Hevitra anankiray ve izy fa tsy marina aloha izy. Izy ve efa loza efa hoe miororo ve ny tany dia mbola izy famindram-potsy ny dikan'izany aminareo. Rahatra tena efa sarotra vitsivitsy kely ihany sisa mety misy raha mbola manomboka ny fanomanana zany izay dia mety misy aloha zay fa raha vao tena mandeha amin'izay ny loza sarosarotra ihany. Izy alena nangatanana teo efa sarony ianao. Mety mbola mandrava an'ilay tevoly avy any ambony any izy dia midina dia amin'iny mampatonga anazy hoe elaela vao tonga. Mbola diso koa. Izy ve dia andehanao an'izany resaka lava-piazava zatra. Izy indray manangatahana eo an'ry menamenakanjo ry sa iza ry iza. Voilà, c'est Yassou qui lève la main, donne la parole à Yassou. Voilà. Voilà. Quelle est ta réponse? Concernant pourquoi la porte est ouverte et que Yahushua ne peut pas descendre ici directement, c'est parce que cette terre, c'est rempli du péché. Donc, il y a encore les élus sur cette terre que Yahushua va sauver. Voilà pourquoi il ne peut pas venir pour le moment. Ah bon, oui. C'est la même chose que le MCTA dit là. Voilà. Mais ce n'est pas ça. La vérité, ce n'est pas ça. Mais un peu comme ça, mais pas c'est la bonne solution. Ce n'est pas la bonne réponse. Voilà. Oui, en nom d'air. Niana fa miandro ny tempoly Jerosalema dia vita ny asany ambasadorany Yahosoa. D'accord, samy manao ny heviny io ka. Ny anahy zany voavoa varavarana dia efa miororo ny tany ka raha hoe izy ny tonga dia midina zany dia tsy hita intsony ny tany. Ny tany ara mbola ihany. Farany sisa. Ianahy zany hoe satria zany tataia fa hitany hoe efa tena ampijaly ny olona amin'izay ilay tanjony eo. Dia ny tsy dinany hoe direkta zany tsy mahazaka ny hery ilay tany fa tonga dia potika. Nefa izy tena ampahory sy ampijaly dia izay ny tsy dina vatana fa fahoriana aloha miatra amin'ilay mponina ambony tany satria ilay tanjona tena ampahory an'ilay olona mihitsy. Izy tena hidiny ety zany efa manitsika kely an'izay. Izy tena hidiny ety mihitsy fa raha midiny ety izy dia any mitovy ihany ve? Lasana ka any mitovy ihany izy. Midiny izy fa any mitovy ve? Ndao fa hitantsika eo ihany ny valy fa mbola tsisy koa zany izay valin'izay aloha fa tanareo Yahosoa nge tena hidiny ety mihitsy fa mbola tsy potika ny tany. Izy raha mbola anjaka arivo taona eto. Anareo fa misy ilay hoe rehefa tena hidiny izy dia tsy maintsy arovany aloha ilay momba anazy. Anesorana zany ilay momba anazy satria raha ny tena momba anazy hoe midiny ity dia potika ty taninareo ty raha vaviatrany. Ao ary valiko amin'izay ilay izy. Mozako ao nalakanjo ohatra mafana ihany. Sa tsy mety ve? Mety kosa e.
Sady miteny ihany dao ary fa inary Sao dia mba hoe ilay misy hoe amboary ny lalany avady ataovy maninona sy mahitsy maninona. Dia sao dia mba hoe amboarinao aloha izany ilay izy. Dia misy mbola mihazohazo any aloha satria izany tsy mahavaly any izany. mahafinaritra e. Tany ny fanahy masina anareo ihany miteny hoe tsy izany ny valiny izany. Ty ary alevokena ty tsy maninona dao ary. Hitanareo zany zatra zany dia sarotra anareo olombelona ny mamaly an'izany. Tsy vitanareo mamaly an'izany satria zatra any amin'ny lanitra ny zavatra dia tsy maintsy avy any ihany koa mahay an'izany. Tsy ho takatra ny sainareo mihitsy izy. Rehefa nyvoy fa raha vanioka miroro ny tany dia zany misy zava-baovao hitranga amin'izay dikan'izay. Efa mahafantatra zany tany fa ho levina izy ny dikan'iny dia misy zatra efa hiova ny dikan'izay. Ka rehefa midina Yehosoa avy any dia mandamina ny zavatra hisy indray amin'ilay fanapotena ny tany rehefa tonga ilay fanapotena anazy. Zay. Satria rehefa nitentareo fa ho rava dia rava ny tany apotika hatrany ambony any sy maro samihafa efa nampianantsika tany aloha tany zany mbola fihetsika. Dia rehefa niteny taminareo hoe efa nidina aty ambany be ty mihitsy ny zao reo fanapotena ny lanitra ny ambony any. Efa nazavaiko taonareo zay dia kan'izany raha tonga zany ilay fanjakana rivotoana dia lanitra potika ny hito ambony ao. Dia inona zany ny mahafanjakana ty ny ety tany dia tsy maintsy miankina amin'ny eo ambony eo foana amin'ny maha-olona ny olona. Ianareo olona zany dia tsy maintsy miankina amin'ny masoandro ny volana ny kintana sika efa zay mihitsy ny fiainanareo mifampiankina amin'ny zava-misy rehetra eto amin'ity planeta Terre nareo ty ny any ambony any. Lefa le any ambony any efa mandeha ny fanapotehana. Efa teneko taminareo hoe raha ny plasy misy lumière amin'izao tsika miteny hoe lehibe na divoly fa zay hono anarany dia efa amin'ny constellation ny Andromède zareo zao tsika miteny zao. Izany mahatonga ny fikorontanana eto tany io. Satria raha vao midiny reo dia reo mpikorotrana reo ary mpikorotana dia normal mikorotana daholo zay toerana andehanany. Ka izareo ke ety tany dia mikorotana automatika ny tanynareo. Izay no mahatonga ny hoe hatrany amin'ny fiemorana ny zanak'Andriamanitra dia hita daholo misy zany ankehitriny. Mazava zany fa tafidina zareo ny dikazay. Raha vao tafidina zany zareo dia potika ny any ambony any. Ka raha ohatra n'izany ka tsy ho amboarina ny ambony any dia zavatra potika ny miandry ny Yehosoa ety ambany miandry ny Yehosoa. Raha ohatra ka midina automatika ety aminareo izy ny any ambony any efa mipotika daholo. Matao izy zany tsy mbola midina direkta manamboatra ilay zavatra potika rehetra izy. Azo amin'izay sa tsy azo? Mametraka an'iny izy mandra-pahatonga ny ety milamina daholo ny any dia mipetraka ny fanjakana rivotoana efa voalamin'ny Yehosoa sady ny any ambony rehetra. Azo amin'izay izy sa tsy azo amin'izay? Takatry ny sainareo sa tsy takatry ny sainareo ilay teneniko teo? Azo amin'izay izy? Zay ilay izy zay. Ka noho ny amin'izay zavatra izay mihitsy ny mahatonga ny hoe ny voly varavarana fa tsy direkta nankety tany izy fa mbola mandamina an'ireny zavatra ireny. Zay. Satria ny mpamorona irery ihany no mahazo mamorona ny zatra ny foronina. Tsy misy zavaboary mahazo mamorona. Dia izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy Yehosoa ny mandamina ny zavatra ny foroniny ary mametraka ny zavatra ho apetrany any. Izay no maha Yehosoa ny Yehosoa ilay zanaky ny mpamorona izay mamorona tahaka ny dadany. Izy natao fitaovana hamorona ka dia mandamina ny zavatra iny izy. Dia mbola apetraka ilay fanontena omaly hoe fangazy azo nataony amin'ilay mpimasy hoe dia misiany zao, dia misiany zao. Efa navaloko aminareo hoe ny misia dia tany amin'ny famoronana. Ary tena raha zavatra mbola ho foronina dia mandeha ilay teny hoe misia. Fa raha ny zavatra efa nisy kosany dia anjaran'ilay mamorona ny mandamina ilay napetrahany teo. Raha ny ravany mandrava an'ireny kosany dia ny miaramila ny mandrava an'ireny. Fa vita ny miaramila ny lanitra ny mandrava hoe dany ty ravao ty dia ravany dia vity. Fa raha mamorona kosany tsy misy fahefana mahazo mamorona fa tsy ny mpamorona sy ny zanany ihany. Izay no mahatonga ny hoe Yehosoa zany rehefa midina dia tsy maintsy mandamina ny zavatra rehetra izay efa potika tany dia midina izy satria rehefa izy midina dia mampiditra ny fanjakana rivotoana izy amin'izy midina iny. Azonareo tsara amin'izay ve ilay valiteny sa tsy azo? Tena mazava tsara sa mbola maizina? Hay. Dahoary
dia vita moa zany dia miditra amin'izay tsika amin'ny andininy 20 hoe mivembena dia mivembena tahaka ny mamo arany tany. Hitanareo amin'izay zany tena zavatra hitranga aminareo hoe rava dia rava ny tany mirodana tanteraka mihitsy zany izy zany mitsezaka miorooro dia mivembena tahaka ny mamo. Io le tenako anareo hoe ho avy ny aretin'andoha, aretin'andoha ary efa misy angely izy. Aretin'andoha tsy fantatro hoe iza ny nanao an'ity ary avy izy ity miara-mandoha ary tena misy maty ho azy le olona. Satria le tany tsy koa ditanareo hoe io fa tena mivembena ohatran'ny balansoir io tsy izany fa misy tena fluctuation zay ny teny frantsay zany hoe mihetsika io taninareo, mihetsika tsikelikely eo fa ny atidoha ny mahay mandray anazy. Ary vokatry io tany mikorotana io mihitsy ny mahatonga an'le biby miakatra avy any an'ala ka mamely anareo olombelona. Satria hoa izy ny eritreritra hoe ity toerana misy anazy ity no mikorotana fa aleo makany amin'n'ny olombelona any fa ny mety tsaratsara any. Dia hiakatra izy hamely anareo olombelona satria heveriny fanazy ny taninareo. Nefa zay le hoe andro fahamalina daholo zany. Fahamaliny dada Iavavy mikorotana ny zavaboary amin'ity planeta Terre nareo ity. Koa noho izany dia mivembena tahaka ny mamo ny tany ary mitsingevana toy ny fandriana miantona izy. Tena grave anie zany hoe fandriana miantona zany hoe tena tsisy miozaoza ampovoany eo zany ianao sady tsy an-tany tsy an lanitra fa miantona eo ianao, tsy misy support aty ambany tsy misy tady mitazona eo ambony nefa ianao miantona eo. Grave anie zany e. Zava-doza anie zany sary zany tsy haiko raha fa mba tafapetraka tamin'izany toerana zany fa hafahafa zany toerana zany anie hoe sady tsy ambony ianao tsy ambany fa ianao rery miantona eo ambony dia efa mieritreritra zany hitotona rehefa kelikely eo dikan'izany e. Efa hitotona ianao zany dikan'izany ary mitambesatra amin'ny fahadisoany ary dia hopotraka izy zay le teneko anao rehefa miantokantona eo ianao dia hopotraka ka tsy ho tafariny intsony fa ny zahatra antona oako ny efa rano tsy maintsy mitotona iny. Io manina fa ho atotona nareo eto amin'ity taninareo ity ry olombelona dia mbola misaora foana nareo any zay ady ahery ho anarondry kely ny ao sa fa tena avitra nareo fa matonareo nahita an'izao fahamarinana zao tsy maintsy misy fiarovana rehefa any aminareo any. Mazava izay satria noho ny amin'ny fahadisoan'ny olona no natonga an'ity zavatra ty aminy. Ianareo kosa nefa navotana ahoana moa iahosoana fa tsy maintsy misy fiarovana lefa any aminareo. Zay le hoe hiavaka ny manompo any dada Iava sy ahosoa hiavaka amin'ny tsy manompo anazy ary tonga zany fanavahana izany voninahitra ny eo an'ilay mahery dada Iava sy ahosoa no anarany. Dahoara hitsindraitsika ary amin'ny toyny zany teny zany dia hitantsika any amin'ny boky Lioka toko faha 220 Lioka toko faha 220 andininy 10 ka hatramin'ny faha 110 zay tiarany toy ny zany rehetra zany am'izay ary izy taminy Yahosoa zany miteny io isy firenena hitsangana mely firenena vokatry ny fikorotanana sy ny zavatra hitantsika teo zany dia automatika amin'izay le hikorotana ny taninareo ka zahatra mikorotana zany tsy maintsy miady ny firenena na tena tsy tiany ary hitantsika amin'izay ty niady ny firenena ngeza be anankiroa dia ny otanina sy ny Rosiana. Hitantsika amin'izay izay mahery hoe zay mahery voanjo manta zay maninona tsy maninona avelantsika any ilezakely mba ataontsika atsika ny kely mba hikidian'ny senareo fa niandro koa hoe fala raha teo dia mety matona reo fa leo tsy matona reo fa mba mena zao atsarana mahafinaritra nge mena zao teny zao izy firenena hitsangana mely firenena ary fanjakana mely hitsangana fanjakana efa hitantsika mihitsy ny fikorotana be zao aty amin'ny faritry ny Afrika dia efa mikorotana zao any Amerika amin'izao tsika miteny zao dia efa mikorotana koa Amerika zao misy manao revolte tsika any amin'ny tanin'ny California tsara izy any Los Angeles raha zay amin'ny ady be mihitsy ny any zao mifandona ny polisy ny tontolo iainana hoe misy biby afy ty mandoro ty dia mifampihinana le biby mipetraka ao ambany mihinana ny eo ambony dia ny ambony mihinana eo ambony farany le eo ambony mihinana ny voly tsy haiko nazy nareo am'zay izy hoan'ny zareo le voly satria tsisy nina iainantsony eo
satria samy mitsoka amin'ny plasiny fampiny dia automatika vokatra an'izany hafanana sy olotany zany dia mosary ary efa mipetraka mosary arety mandringana ny hafarana izy io. Rehefa tsy mihinan-kanina ve tsy hokereo daholo io lafarany maty ho azy ary rehefa maty ho azy ny toerana anatina amin'ny anankiray dia arety mandringana ny hafarany. Zava-doza izy zany ary io mandeha automatika aminareo any amin'ny tany samihafa ary ny zava-doza dia ary zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Misy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Zany hoe io lanitra hitan'ireo ambolohanareo zany izahatra hampatahotra anareo amin'izay hipotra io ary tena ampioroana anareo mihitsy iny satria ilay zavatra tena mamono fa tsy haiko hoe zavatra mipetraka ho azy dia mandeha ho azy fa mamono ny zavatra ho hitanareo. Amantarana moniko izany ke teo vao avy niteny taminareo hoe ho avy ny extraterrestre hoe hozanana anke ty taninareo ty zay ny vonandeha voalohany teo itsy hoe misy anafika ny taninareo ary ho baboina ny taninareo izy moa ny anababo ny taninareo raha tsy zavatra vety ivelany zany. Reo extraterrestre reo no avy ary io no niteneniny Yehosoa eto hoe isy zavatra matahotra ho avy eo aminareo amin'io lanitra ambony lohanareo ary famantarana lehibe. Mazava izy ampatahotra anareo olombelona ny zavatra ho avy eo. Tsy misy olombelo ilamindaminy zany intsony. Zany mahatonga na miteny amin'ny ondrikely Yehosoa rehetra hoe dia ny mbola misy ny hafana manona ny asany Yehosoa sy mampandroso ny asany Yehosoa amin'izao vaninandro efa haitsika ihany ny tiako tenenina zany amizaka. Mazava izy sao dia hoe rehefa avy eo hoe tia tompoko mba hanezaka amizay inona ny ezaka ataoniko zany rehefa tsisy ny azo atao intsony vao ezaka ve ianao zany hoe fitiavan-tena indray zay dia tsy mety sy andininy fa 5 resantsika indray ary izy famantarana 25 sy ny 26 Lioka 21 dia 25-26 ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary eny ambony tany dia izy fahorian'ny firena amin'ny fahaverizan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany ka ho reraka ny fon'ny olona ny fatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambony tany fa ny herin'ny lanitra dia ozongozonina. Zay ozongozonina mihitsy zany ny herin'io lanitra io zay le tena potena sy horavana mihitsy io mipetika daholo zany zay zava-boary iny indrindra fa reo lonereo moa dia io tena ozongozonina io hoe azera mihitsy ireo zany azera reo extraterrestre hoe tsy maintsy mitotony reo satria izy ihany nanapotika ny tany vokatry ny nataony dia zao rava atao zao ny zavatra indrindra zany dia ozongozonina zareo tsy maintsy miraraka amin'ity tany ity dia iny hoe nikintana amin'ny tany dia miraraka eny amin'ny tany takany aviavy ozongozon'ny rivotra ka miraraka amin'ny tany dia aviavy ohatran'izany le sary zany extraterrestre ho tenenindreo le tonga nababo anareo efa voalaza daholo zany zay no mahatonga ny extraterrestre tsy maintsy midina ary tsy maintsy midina ary tsy maintsy mampijaly anareo satria tonga ny farany ary aleony zareo miaraka amin'ireo devoly eto izay araka amin'ny Elia ho any amin'ny Yehosoa zany ingeny mazanaka devoly any olona zany hoy Yehosoa maninona tsy mihay mihaino ny teniko nareo tsy mihay mihaino ny teniko nareo satria nareo avy any amin'ny devoly anareo ka ny tiany ihany no ataonareo dia marina be am'izao tsika miteny zao fa tena miatra ny teny Yehosoa iza moa ny olona tsy ho tian'izany atao hoe afaka amin'ny fahotana iza moa ny olona tsy ho tian'izany atao hoe miala amin'ny fahotana iza moa ny olona tsy ho tian'izany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny devoly iny tsy tian'izany sy ny zanaka devoly fa raha mbola olombelona normalina foana maniry an'izany atao hoe lasa tsy mahay manota izany intsony irina fantatra ary zany hoe sambatra renareo mba afaka amin'izany fahotana zany fa ny tsy afaka tena mitomany sy malahelo ka samy tonga saina antsika moa dia hoe ary izy fahorian'ny firena tasika izy famantana izy amin'ny masoandro sy ny volana ary nikintana ary ety ambony tany kosa dia fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra verevitra daholo nareo tsy hitanareo tsony zay atao eo zao dia efa manentana misy ny andra Jesosy rehetrarehetra sy ala sy ny masony miafy hoe ampaherezy ilay vahoaka anareo dia zay ampaherezy satria nareo koa range tsy hitanareo tsony zay manana ny ty nga moa nareo manana fahefana andra hiady amin'ny tony teny tony ary raha ohatra ka maherinareo dia tadiavo ny solution anesorana ny tony problème to satria tenylay Yehosoa fanekena mandrakizay ty miteny ty lay afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy satria lay Yehosoa ny teny io dia teny hoe aza manota intsony
Fa ray Jesosy iala kosany dia miteny hoe manota fa mibebà, manota fa mibebà. Zay tsy pahany tenin'ny soatra masina nataony Jehosoa, satria Jehosoa miteny hoe raha mini manota nareo dia fatezerana amin'ny rehetra sy afo mandevona nomena anareo. Ka tsy mitovy mihitsy izany ny tenin'ny Jesosy iala amin'ny tenin'ny Jehosoa. Ka ny tena tompon'ny soatra masina zay dia Jehosoa le miteny hoe zamanota intsony, fa tsy tompony izany reo Jesosy iala reo. Noho izany dia ilazana Jesosy iala hoe amboary teny izao ny planina nareo zany fa ho avy ity. Dia ampahirezo le vahoaka hoentinareo misy 4 miliara latsaka mihoatra ny 5 miliara eo zany isan'izareo zao. Fa dia izao ny zatra voalaza hoe ary dia ety ambony tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra. Verefitra ny olona ka dia ampahirezo ny dikan'izay teny izao. Manao revitra ilay hoe aza manao fangagana intsony fa ity eritreretina ity fahaverezan-kevitra ity. Ary ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Maninona mirondroana be ny ranomasina sy ny fanonjany. Ka mikorotana izy moa ireo anaty ranomasina ampianariko anareo ity. Leviatana no mikorotana ane. Korotana ny Leviatanako zatra tonga hatrany ilay fampahorinako. Fa nganja ireo mieritreritra fa ilay ety ambony tany ihany tratra, hatrao ambany eo tratra daholo. Ary izay no mahatonga ny hoe mirondrona hatrany amin'ny ranomasina satria vohatrany, misy miataky hatrany. Ny miaramila ny lanitra izay nalefany Jehosoa dia miataky hatrany ambanin'ny tany, miataky hatrany anatin'ny ranomasina. Fa tsy haiko ny eto amin'ny planeta, eto amin'ny surface terrestre ety ambony ety ihany mamely izay. Fa hatrany anatin'ny ranomasina asiana daholo. Ka ny olona tsy mahita an'ilay zahatra amin'izao fa tehitra ireo biby ireo. Dia miomana mety izay fa zany biby zany rehefa voa dia tsy malala namana. Azaveko anareo ny atao hoe devoly. Ny devoly zany dia tsy mila olombelona. Tsy namana devoly zany nareo olombelona. Lainga zany. Fa fakasiahana ny Jehosoa io ataony io. Ahoana moa izy mety havana aminareo olombelona? Olona mitomany lohany ve ety havana amin'ny eo akaikiny eo? Raitsika ohatra fotsiny olona mpanambola. Taizanareo misy mpanambola teny hiaraka ilahatra hatramin'ny farany. Fa mifamely foana ireny eny an-dalana eny. Ary mifandaingy ireny. Raha misy avantazy tokony ho azo andray fa hafeniny an'iray, vonono mihitsy ny alin'ny namany iny raha vao anelingelina ny lalany. Azao fa tsy misy ny teniko izay. Hay, toe-tsaina devoly zany. Zany devoly zany tsy mampilamina olona mihitsy zany fa tadidiny. Adalanareo mpanota izay mieritreritra fa hanampianareo ny devoly. Matoa izy navita nanongana ny dada hiavatany amin'ny lanitra, olona tsy mety mipetraka amin'ny marina kely eo e. Andriamanitra tompo mihitsy ny ara-monina onga ny tena izy. Dia ianao ve eritreritra hoe ianao lasa ambony noho izy dia anaika an'izany izy. Dia ohatran'izay koa izay miaraka aminy. Samy teo ambony daholo ireo ary samy tsisy manaika ao ambany izany ireo hatramin'ny farany. Ka aza manantena ireo olombelona ilamina rehefa miaraka amin'izany devoly mpanota zany. Zany angeka tsisy. Manoro hevitra mihitsy ny Elia. Ka oreraka ny fonareo ny amin'ny fatahorana izy fiandrasany zareo tonga ambony tany satria tena mikorotana mihitsy izao tontolo izao. Ho kivy ny olona mieritreritra hoe inona ny tranga. Hatrany anaty ranomasina mikorotana, ety ambony tany mikorotana. Inona izany izy atao? Izay no tonga na ny teny hoe sahirana hatrany amin'ny mpitondra sambo. Tsy dia tsaratsara intsony mandeha anaty ranomasina io. Efa miteny anareo mihitsy ny raha mbola azo atao dia mandehandeha eo ihany io. Izay mihitsy ny teny marina zay. Tsy mety mihitsy ilay mandehandeha amin'izao. Ny ranomasina ny tena ratsy indrindra zao. Ndao ary, inona ny zavatra mitranga? Potika hatreny amin'ny lanitra ambony. Ty zavatra rehefa nivozany ty varavarana ty hatrany amin'ny lanitra ambony potika daholo. Ndao ary, isy atoko fa 1:20 venetsika. Isy afio zany ty. Isy 24. Isy 24. 24 dia ny 21 vakitsika izany. Dia mandray an-tsoratra foana izay mandray an-tsoratra satria mampianarana lalàna fahavalony ny androany zany. Pasivy. Isy 24, 21. Ary amin'izany dia any an-danitra no hamaliny avany ny tokon'ny lanitra ary ny etỳ an-tany kosa ny teny mpanjakany tany. Mandeha zany ny fahamalina hatrany ambony. Iny ilay hoe noroahana mihitsy ny devoly tsy afaka hipetraka hatrany ambony ihany. Ary korotany dada Iava mihitsy ilay ozongozonina mihitsy io eran'ny lanitra io. Izany hoe atao totony ety an-tany ety mihitsy ireo devoly ireo. Io teo hoe ho babonina nareo. Ny extraterrestre mihitsy ny ozongozonina hiala tany eo ary anababo anareo ny hafarany. Mazava ateo sa tsy mazava? Tsy araka ny hitanareo ao anatin'ny inona moa ilay documentaire io.
fa reny ny atao hoe farany kely sy bitika tsisy lavana anazy reny. Fa zatra ity andeha ity miraraka. Io zatra nitranga taminareo hatramin'izay nataony extraterrestre io le mitsitaitaika fa tsy tena mbola miraraka ny orana. Fa hoe mitsitaitaika io zay manao fanambarana zany hoe taika. Venisy azao ny tare mbola mitsitaitaika reny. Fa ity teneniko ity kosa ny miraraka eo ambony lohanareo ry zareo. Taka ny ahoana moa zany ny sary hitanareo afaka fotoana foy. Ary efa didiny reny tsy maintsy miseho. Elia mihitsy ny mandidy andreny midina dia tsy maintsy miseho amin'izay nareo amin'ny paozinareo sy ny fitaovanareo. Izy ny didiny hidina ry Elia. Reo devoly extraterrestre mitondra ovony ireo reny. Reo lava ino? Lava lobe ohatran'ny moto skotera reo ny paoziny. Reo karaha tsy manam-pahefana ianao andidy andreo. Hoatray. Rehefa isehony ianao dia hitanao tsara n'izay teny izay. Manana mihitsy ary tena tsy azo toerina mihitsy zany ilaza rehefa miteny. Tsy maintsy miseho nareo. Didy zany. Ary tsy ndriko tsara mihitsy hoe didy ny Elia avy any amin'ny Ahosoa. Dia vakitsika indray ny andinin'ny Luka, aiza vakitsika izany 21 dia 26. Luka 21 dia 21. Jerevantsika ilay 26 mifanohy amin'izay any zany. Meko daholo itony teny itony mba tonga anareo tena tadidy tsara ny zarehetra. Ka ho reraka ny fon'ny olona ny fatahorana sy ny fiandrasany zatra ho tonga ambony tany efa nyteniko teo any. Fa ny herin'ny lanitra dia hozogozonina. Io zany le teny eo se hoe hozogozonina ny herin'ny lanitra. Ho valiana ireo extraterrestre ao ambony ireo miraraka amin'izay loneha dia io le fahatanteran'le teny eo se hoe ny herin'ny lanitra dia hozogozonina. Mazava amin'izay sa tsy mazava aminareo le izy? Mazava tsara amin'izay le izy dahoary. Hiditra antsika amin'ny teny manaraka zany ao amin'ny Isaiah 34:4. Isaiah 34:4 zany mikasiny amin'izao lozany izao anotaninareo izao. Isaiah 34:4 hoe ny amin'ny hoahorona ty taninareo ty hopitena sy ny lanitra ambony lohanareo ahorona tahaka ny taratasy. Isaiah 34 io moa teneko teo. Isaiah 34:4. Izay rehetra eny amin'ny lanitra dia ho levona. Zany zany potika dao izay rehetra eny amin'ny lanitra eny zany. Zavaboary rehetra eny zany dia ho potika dao dikazay hatrany amin'ny planeta sy ny galaxie io ho ravarava daholo. Zay ny antony mahatonga ny Ahosoa tsy maintsy mandeha mandamina ny lizy aloha satria potika daholo mihitsy ny lizy. Azonareo sa tsy azonareo? Ary ny lanitra dia ahorona tahaka ny fangorona taratasy. Nareo amin'izany hoe tena miorona mihitsy ny io lanitra io. Ny ravina malazo mihitsina avy amin'ny aviavy. Izay ny voalazany teny eto zany. Enjana be zany. Tena orona tahaka ny taratasy mihitsy ny lanitra zany. Noho ny amin'ity sary mandeha ity fanapotena hoe tena potena mihitsy ny zany ny zavatra rehetrarehetra iny tahaka ny hoe reny hoe zatra ahorongorona reny zany dia potena tsisy avela hipetraka mihitsy zany dikazay miorona tahaka ny taratasy mihitsy izy. Zany ny fanapotenany eny ambony. Karaha tahaka izany nanapotena azy iza zany no mahatafaverina tokoa ny dikazay. Manapotika ny vitan'ny miaramila rehetra fa ny amerina mihitsy izy mavita izy. Ny mpamorona rery ihany no mahazo mamerina an'iny. Azonareo amin'izay ve izy? Mpamorona mamerina an'iny dia izy manome baiko sy force an'ilay hoe zany atao avian'izao izy indray mety tsy maintsy metiny izy dia miteny hoe teto avian'izao dia indray vitan'ny izay irahana iny. Rehefa naniraka indray izy dia vitan'izay irahana ny manao an'izay ny rahany. Manao an'izay zatra nanirahany zany. Mazava tsara amin'ireo ve sa tsy mazava? Satria ilay zana tena potika eny matoa hoe miorona tahaka ny taratasy mihitsy nanaovana azy teo. Matoa zany zatra efa niorona tahaka ny taratasy tsy azo nina ataony nina intsony izy dia tsy maintsy amboarina tsara. Izay no mahatonga hoe rehefa vola varavarana korotana ny tany fa Ahosoa mbola mandamina niny ambony izay efa potika rehetrarehetra teny. Mazava sa tsy mazava amin'izay? Apocalypse 6:14. Eto tsika dia manazava amin'izay ilay hoe niraraka ny extraterrestre ny dikan'izay. Apocalypse 6:14
Azonareo tsara ny fanazavana ve? Dia lasa tahaka ny taratasy voaorona ny lanitra. Izay ilay teneniko anareo teo. Ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindranena tamin'ny fitoerany. Zay tena korotana tanteraka mihitsy. Sy ne Madagasikara ve lasa ny Amerika ve? Mahavarina tokoa. Tena mikorotana mihitsy izany ny sistema izay tena marina izany. Tena mikorotana ambony ambany mihitsy indrindra rehefa any amin'ny faraparany any. Zava-toza mihitsy izany. Ka teny mbola tsy misy izany zavatra izany. Tsy aleo soary olombelona. Nefa ilay zahatra efa ho avy daholo fa tia tonga ny miaramila. Izay hoe teny hoe tonga ny miaramila dia mbola ho fanambarana ny miaramila. Ozy ny miaramila hoe tia ny anjohanareo. Fa raha tsy nanao fanambarana izay dia tsy misy io. Izay na tonga na tsy ny teny hoe fampianarana fa hoe fanambarana. Satria tonga ny miaramila ka miaramila rehefa miteny dia fanambarana ny atao fa tsy hoe dia mpianatra fa aoriana ty aloha fampianarana indray no mandeha. Fa ny Androany sy ny Maly ihany no fanambarana satria baiko ny dada Iavasy eo soa ty midina ty hoe fanambarana ny ataonao satria teny mandeha mbo fantatry zao tontolo izay hoe mandeha ty teny ty ary ho alefa amin'izay ny teny asa mimby manareo. Mba tsy hisy teny hoe nanina kosa zay tsy nampiomanina. Satria afaka mamalina ry olombelona hoe tsy mety kosa nataonao Andriamanitra fe anao dia anao anay ohatran'izao dia efa nampiomanina nareo. Iza ny diso zany amin'izao zavatra zao rehefa tompo ty? Anareo olona ny disoko ambanio foana ny teny Eliaza raharahiana foana nefa dia vitanareo mihitsy hoe melohany sy ny fahatongavan'izany loza zany Elialo ny tonga. Mamerina ny olona ho lasa tsy mpanota. Nataoko daholo ange zany hita amin'ny masonareo ange zany sa tsy nahitanareo. Nareo ange hoany vavolombelona ny resantsika omaly. Ka ianareo izay vavolombelona mahita fa tena tsy manota intsony nareo ka tsy terika ve zany ny teny fa efa io Elia hitanareo io. 2 taona ange nareo niaraka tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo fa tsisy Elia reo na ny ray ary. Dia voly niaraka tamin'ireo satria nampanota olona ireo. Fa raha nisy Elia reo dia efa afaka tamin'ny fahotana izay niaraka tamin'ireo. Izy menakavy ara tsy mendrika manao alibavaka mpanota tsy mendrika fifadia. Io nge nareo fa tafapetraka nareo lasa tsy manota intsony nge ny olona tabaraka amin'ny Elia. Mazava ho azy miditra ny andro ny ava izay loza ho anareo fa tsy fifaliana ny dikan'izay. Izay matahotra sady mahatsiravina ary tena andro manjombona. Fanambarana. Ambanio tsara ilay fanambarana. Fimehnareo mihitsy sao dia verinao fa tsy hitane daholo ny ataonareo mitokikika ny anaty ao ambany. Isaia 24. Inona indray ny zavatra hitranga zany? Dia hivoaramena ny volana ary hivaloarika ny masoandro fa hiava tompony maro no mpanjaka ao tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema. Io zany ilay milaza ny fiheviny eo zao hoe tonga any Jerosalema amin'izay izy dia hipetraka eo amin'ny tendrombohitra Oliva ny tongony. Hivoaramena ny volana amin'izany ary hivaloarika hatramin'ny masoandro satria tena fikorontanana. Vo daholo ny sistema rehetrarehetra mihitsy. Vo. Izay no mahatonga hoe tsy maintsy voatra ny masoandro. Vo daholo hatrany amin'ny volana satria hovaina ny sistemanareo rehetrarehetra ty. Hiditra ilay fanjakana rivotoana izay fanjakana hafa mihitsy izy mahatra rivotoana Yahosoa ny mpanjaka ao. Izay hoe ho avy Yahosoa tsy maintsy manjaka amin'ny tany satria izy no mpanjaka. Satria nangalariny ny devoly ny fanjakana teto dia tsy maintsy esorina ny devoly tsy maintsy mipetraka izy amin'ny mampanjaka ampiseho hoe izany tompony tany. Voninahitra ny eo any tata Iava-malala, voninahitra ihany koa any Yahosoa. Mazava izy raika izy. Zay. Fa misy fankalazana ny dada Iava any ampitan-dranomasina hatrany amin'ny parany tany dia izany no marika fa hoe misy fanomezam-boninahitra andeha amin'izay ao anatin'izao famaranana tantaranareo zao isy hitodika makany amin'ny dada Iava. Vakitsika ny Isaia 24 ao anatin'ny teny hoe 15 sy ny 16. Gaga nareo inona ty teny gasy ny ambasador. Za tsy dia mahay teny gasy nareo. Ataoko mifangaro amin'ny teny frantsay. Mankalaza any Iava any amin'ny tany atsinanana. Teny anaran'ny Iava Andriamanitry Israely any amin'ny moron-dranomasina. Any mankalaza ny Iava any amin'ny tany atsinanana. Any amin'ny tany atsinanana zany mandeha ty fankalazana ty. Dia any amin'ny moron-dranomasina tonga hatrany amin'ny moron-dranomasina. Dia hatrany aparany tany mandrenesana hira hoe voninahitra ho an'ny marina. Tsy izany marina fa dada Iava sy Yahosoa. Izany hoe tsy maintsy ho reny izao tontolo izao io teny io.
na tiany na tsy tiany. Ao anatin'izany problema zany. Asany Eliazy zay ny tonga nanteny taminareo hoe hiditra amin'ny asako faharoa zany. Vita ny asa voalohany dia nataoko teo aminareo dia hiditra amin'ny faharoa amin'izay za zay efa mitomboka sady vao nanomboka ny teny ny fanambarany Elia dia manomboka zay asa zay. Mandrapatanteraka ny asa faharoa ary rehefa vita indray ny faharoa dia hiditra ao amin'ny fahatelo. Voninahitra ho an-dada Maria Iavavy, voninahitra ho an'i Joshua, farana ny teny nahitra teo amin'ny adiny firy-tsika zany zay adiny iray sy fefany dia afaka mitsidraitsika amin'ny telefona sy ny mesazy moa fa tsy telefona ary ny fanontaniana ho antsika izay fatao ny toerana noho ny amin'izany fampianarana zany dia aka faingo kely vetivetika fotsiny eo tsika. Numéro telefona zany dia 034 81 237 74 apetraka ao anatin'ny tele moa zany izy. Ho an'izay efa mipetraka tsy dia efa tsara ho an'ny radio koa zany dia averiko ny teny 034 81 237 74 averiko farany 034 81 237 74. Afaka miditra zany ny telefona, afaka miditra zany ny mesazy moa zafatitra. Afaka miditra koa ny fanontanianareo raha misy anao fanontaniana nareo dia afaka miditra avy hatrany koa nareo dia ohatran'ny ataontsika omaly dia milahatra io nareo zany raha ohatrany ka misy fanontanianao apetraka. Raha tsy misy moa zany ny fanontaniana apetraka nareo dia efa henonareo zany zay loza efa nanao fanamarany Elia dia miatra ny teny manomboka eto samy tonga saina ny dikan'izay. Toy nareo hitanay zany dia hitantsika tokoa ary mahafinaritra be ny fanontanianao hoe dia hitantsika. Nefa hoe mba sivo saina ihany satria izay nge no ny teny hoe tsy mety mijanona intsony ady Ukraine sy Russie raha mahery ianao zany dia hajanon'olona izy ohatrany valiny. Rehefa tsy tafajanonao io zany aza mba manohitra ny mpamorona fa ny mpamorona mihitsy ny tompon'izao teny izao izay maniraka anay. Mazava ve? Hiavano anaran'ny Andriamanitra i Abrahama ary Joshua kosa ilay mpaminany lehibe ny rano izay zanany ho azy ny voninahitra mandrakizay. Misy fanontaniana avy ato atoerana sa tsisy? Dahoara mitsangana ary. Fanontaniako zany ambassadeur Joshua hoe mihohoratra ny fanorenan'ny ranomasina hoe le Leviatana mihitsy no mihetsika anatin'ilay ranomasina. Hivoaka avy eo izy ety ambony tany sao hoe ao ihany izy mihetsika. Hoe mivoaka mihitsy rehefa sady mameno eo anaty ranomasina reo sady io le vao nampianariko anareo hoe tsisy devoly faly amin'izany vaninandro zao dia amin'izao vaninandrotsika zao mihitsy. Fa mamono reo ary tena mamono voaka tao reo fa tsy mijanona anaty ranomasina zany reo fa mivoaka tao reo. Bibilava ny reo bibilava sy dragony reo zany reo mivoaka tao reo dia miakatra amin'izay andianana izy fa izay andianan'ireo tsy dirako fa tena mikorotana reo dia mamono reo ary mampijaly reo misambotra reo izay anaty ranomasina any samboly reo rehefa tratrany tena kamono izay le hoe ny aza mba tratrany ratsy be ny mandeha ranomasina amin'izao. Mazava izay sao tsy mazava tsara moa. Mazava ka mazava tsara to fanontaniana voalohany. Fanontaniana farany le hoe naorina mihitsy le lanitra zany le lanitra tena naorina hoe tsisy ninina intsony zany eo dia lasa hoe mibaiko an'ilay miaramila indray zany ve Joshua sa tsy fantako hoe daday avao hoe lasa miteny indray hoe zany le miaramila satria efa tsisy intsony zany teo tsisy ninina intsony dia lasa hiteny indray hoe zany le miaramila hoe lasa hoe misy indray hoe miaramila sa hoe ahoana. Tsy ny miaramila no manao misy fa Joshua no manamboatra io zany efa tadidinareo hoe zany na teny taminareo hoe ohatran'ny misy le plus moins tadidinareo dia misy an'le force ao anatin'ireny zahatra ireny ohatran'ny kolona iny zany dia manao ny attraction dia misy an'le fandefasana le gaz minisy rehefa avy eo dia iny le manao création dia verina ny fanaovana an'iny indray zany. Azonareo fa mifanaraka amin'ilay ety ambany io problème io zany mahatonga hoe misy ny volana sy ny ety aminareo ty misy ny mifandray indray daholo zany zany rehetra zay ny tiako tenenina dia ny système izay mahatsara ny taninareo mihitsy mipotika satria le masoandro lasa nandefa fandorana ny rivotra nandefa ino zany corrosion arafesina fahasimbana faharefesenana amin'ny nofonareo. Raha ny olona tany aloha tany tokony mahatrela vao maty hiady masaifa raha rivotaona dia mahatsady efa tokony tsy mety maty ary zareo ny tokony izy fa noho ny amin'ny atezeran'ny dada Iava dia novaina ny système mahavelona ka natao mahafaty.
moa ny vatanareo no vaina ihany koa hoe vaina mety maty amin'izay. Raha tokony tsy mety maty nareo ke tsy mety maty no namboaranareo e. Tsy misy programa ny Dada Iava mihitsy hoe ary anamboatra olona mbo faty tsy existe zany. Fa noho ny amin'ilay système na ny adalanareo mitranga zany dia novaina système dia lasa namono ny zavatra rehetra. Ka matoa namono ny masoandro sy ny rivotra, ny zavatra avy any ambony any mihitsy ny natonga an'ireo mantsy. Ny avy any no nivonona ny dikan'izay. Tsy dia rehefa simba ny any tsy mbo automatique ianareo ety. Satria ny création tany no niainga, zay vao tonga taty aminareo taty. Ka raha hopotena zany système taty ambany ety ny any ambony any potehana. Zay no mahatonga hoe naorina hatrany ambony any, potehana daholo ny any. Ka rehefa potika zany ny any nefa tsy mety tsisy tany hipotra ndreto le tany vaovao, tsy le Jerusalema vaovao fa le Jerusalema fifaliana le fanjakana rivotaona zay miadana sy milamina hoe lasa rivotaona ny olona vao maty. Lasa 100 taona ny olona vao maty nefa mbola tanora zao soratra masina. Miova ny structure e. Le tanora zao tsika miteny zao manomboka eo amin'ny 15 ans, 16 ans dia tanora izy, 17 ans, 18, 19. Rehefa tafaka hatreo amin'ny 30 ans izy manomboka efa hoe lasondasony amizay. Dia manomboka miditra amin'izay ny fanterana majenijenika izay vao tena antitra amin'izay nefa avy eo. Fa amin'izany fotoana izany 100 taona mbola tanora. Zany hoe ny équivalent 15 ans amin'izany fotoana izany égal na 100 ans io fotoana io. Zany hoe mateza be zany ny olona, zany hoe possible mety tafakatra 300 ans vao maty ny sasany. 300 200. Zany hoe misy système hovaina indray zany averina le système tany aloha dia iny ny ataony Iosoa. Mamerina le système izy. Le iverenana le hatsarana ety ambany. Saingy tsy maintsy maty le olona noho ny amin'ilay ozina hoe mpanotana zareo dia tsy maintsy maty izy. Dia manao zay. Azonao amin'izay izy. Tena mazava. Zava-tsara. Soratra. Zay ny atao hoe création. Fa tena manaraka andray raha mbola misy. Manatony ety aloha teo izay metraka fanontaniana fa tsy miandry le fanontaniana vita fa manatony dia afaka mipetraka eo ambany eo ngenary e. Manatony eo dia mipetraka eo ambany eo dia vita zao. Le farany. Ny fanontaniako tompoko hoe ny seda tonga ny amin'ny andron'ny goka zany efa vitsikely sisa satria maty le loza maro isan-karazany ao alohan'ny izay daholo ny ankamaroany dia izay aloha fanontaniana voalohany. Hoe vitsikely sisa ny Zeda? Iny tompoko. Ary raha misy maty aloha izy aloha dia tsy azoko atao mamety hoe kely sa vitsy fa rehefa maty dia any amin'ny Iosa moa raha tsy maty dia atreo zay atrehany eo zany. Fa tsy afaka mametra anisanareo mihitsy ny aloha. Tena sarotra be indray izay fanontaniana izay satria ny tompony aina tsy za. Dia io miankina amin'ny Iosa feriny aminareo natao mitavela firy anareo natao lasa tena tsy anahy mihitsy an'izay. Fa ny fahoriana dia manjo ny rehetrarehetra eo aloha fa ny zanak'Andriamanitra fotsiny miafaka izy. Zay misy fiarovana manokana tsy maintsy mandeha amin'ny ondrikelin'ny Iosa. Zay indray dia tena misy zay. Fa ny karazany dia tsy mba misy fiarovana mihitsy n'izay fa tena vila mihitsy izy hanao an'izay mba hijerevana fitiavanareo an'i Iosa. Zay ny antony izy zany. Satria mahakasika anazy mihitsy rehefa tsy mivadika nareo. Igoga nge ny tezitra be amin'izany. Ilay teneniko anareo hoe ny olona mijery dia hoe resy Iosa. Io fa tena mijaly Iosa. Fa igoga sy ny miaramila ny goga izay mampijaly anareo amin'io. Rehefa tsy mivadika nareo dia romotra be mihitsy. Satria izy no resy. Zay ny sary. Azonareo rehetrarehetra zay. Azonareo sa tsy azonareo? Ka raha ohatra ny mitentsika hoe manahoana ny fahoriana amin'ny andro farany io misy fiarovana anareo foana omena fa Iosa ny manana an'izay. Fa raha ozy Iosa hatreo fa vitanao miatrika io dia hatreo zany dikan'izay. Efa fantatra Iosa tena mety ho sarotra amin'ity olona ity io fa ampiny satria izy efa tia be ny Iosa tsy aiza mety mitranga eo. Tena manana ianareo zany amin'ny fotoana io tena ho jerevana Iosa tsirairay mihitsy nareo. Zay. Mazava angamba zay. Zay no mahatonga an'izao hoe andaninareo miady teny izao amin'ny fahamaliana. Fa izany vaninandro izany tsy vaninandro ny fahamalinanareo intsony. Fa vaninandro efa hoe na oui na non zay sisa. Rehefa nahazo hita amin'ny Iosa anao dia arovany Iosa amin'izay mahafinaritra anazy amin'izay. Rehefa tsy tia mihitsy mahita anao mijaly dia tany fa alainy ianao dia vita e. Rehefa tiany kosa no mety anao mijaly mba hampijaliana andritsy dia voritsy ihany koa. Satria tena andro mifankasiaka io. Fa nefa n'izay olona izay tena tiany Iosa indrindra. Dia efa teneniko anareo marina. Hoe misy olona tena sahady amin'ny goga io mihitsy na amin'ny miaramila goga hoe alefa azy ataonao fa izay mahatra mihitsy ninona mitranga e. Laza marinareo fa zany no tiany Iosa indrindra aminareo.
Satria akasika divolo ny planina. Dia ny planina anao kosa dikan'izay anao an'izay. Fa tsy dia tsara ilay olona matahotra fahoriana. Eo masony ao sasatra dia tsy petony izay ilay intérêt resantsika tamin'iny hoe intérêt indray zany indray tsy dia ahita fahoriana dia mody miaraka amin'ny eo soa. Lasa intérêt izy. Fa izany indray dia miteny fa tena misy fiarovana amin'ny eo soa. Dia arakaraka an'izay tiany eo soa sy hoe ty olona ty ohatra an'izao dia izao no hanaovako anazy. Iny zany tena any eo soa irery. Fa za kosa miteny mba misy fiarovana ho an'ny rehetrarehetra. Mazava ve? Izany hoe dia mitsonika ve izay amin'izany fotoana izany. Iny resaka mitsonika kosa aloha tsy mahazo anareo iny. Iny dia efa meko mihitsy ny valiny tsy mahazo anareo iny. Ary raha misy endra mitsonika dia manatony ny heliangy na antsoy amin'ny telefona. Amoa tsy efa nanao nareo an'izany a. Misy olona ho fatanga firifiry tato aminareo izy ataovy mahitana fotsiny masony dia amin'izay. Tapaka tsinaingy eny namana nakeka tamin'ny accident hoe. Satrony hoe mamelona olona tapaka tsinay hoe tapaka anankitelo tsinay. Morony iny dikan'izany e. Fa zany ny antso aingana hoe sy vao mijery anaingy ny olona namanareo io. Fa sarotra be io zavatra io. Fa rehefa nahita fotsiny izy dia izay dia vita. Za tsy noteneza manao opération satria tsy misy natao opération dia ataoko fa tsy olana izany. Fa ny fahafatesana ny esoko tao aminao fa tsy hoe koa ho ataoko mahitsy ny tsinainao rehefa avy eo. Fahafatesana ny roako dia manao izay ataony hoe ny dokotera avy eo. Nanao ny asa koa dia izay. Izay no tonga nateny hoe atsoy fotsiny rehefa misy ny sary ohatran'izay. Hoe za mba tsy ataovany eo sa ohatran'ny tady hitsana ny oroko a. Ohatra. Atsovy a. Fa rehefa miantso ao fotsiny nareo dia voavaha ny problème. Mazava ve? Raha vao tonga aretina amin'ity andro farany tena manapotika an'izao tontolo izao ity. Satria natao hanapotena an'izao tontolo izao fa tsy ondrikely. Fa saingy ny ondrikely miara-miaina eo. Fa afinareo. Na misy fahavoazana amanjaonareo koa mety misy mipitika tonga any aminareo any e. Atsovy ery a. Mazava ve? Zay, ampy. Efa nahino an'ilay valiny teo ambasadeurany Aosat efa ampy anahy daholo. Dahoara. Tapitra. Ty dadabe ty ory laloha mihitsy dadabe. Efa sary, ilenenao. Ory laloha satria io zavatra nahavariana be anahy le eo amin'ny Isaia 24:15-16. Inona ny voasoratra ozy dadabe? Zahay mihitsy. Satria eto manao hoe mankalaza ny avaha any amin'ny tany antsinanana. Aty amin'ny tany Afrika izany aloha ve. Any amoron-dranomasina. Aty Madagasikara ilay nosy. Ary avy eo dia laminasanao dia hoe hatrany am-paran'ny tany. Zay ilay izy. Zay ilay izy. Zay dia nafinahitra hoe tena indray zany e. Manapara-tanteraka ihany koa ilay laminasanao. Fanontaniana faharoa indray ilay mikasika an'ilay hoe sokatra ny lanitra, ny varavaran'ny lanitra fa hidiny Aosoa. Dia nefa i Aosoa tsy tonga dia direct tonga dia hidiny. Io moa samy tsisy nahavaly izay fa ny zavatra nanitikika indray tao anatin'iny dia hoe izy mbola amboatra n'ilay zavatra rehetra rava teo ambony ao aloha. Dia satria ilay tany vao sombana dia tsy maintsy misy tany izany ampidinina dia io ve ilay voalaza ny apokalipsy hoe misy lanitra vaovao sy tany vaovao midina avy any an-danitra. Lanitra vaovao sy tany vaovao hafa mihitsy indray ny Jerisema vaovao. Fa misy ilay fanjakana rivo-taona. Mbola ilay fanjakana rivo-taona izany izao ty amboarina ity. Satria amin'izao vaninandrontsika izao rehefa tomboka iny aoriana boka ilay fanjakana rivo-taona e. Ilay manjaka eto amin'ity taninareo ity mihitsy ny Aosoa, ilay ao Jerosalema. Iny ilay fanjakana rivo-taona hoe manapaka amin'ny tempo izy miaraka aminy. Ny zava-misy amin'izao tsika miteny izao nefa matoa fa mikorotana izao rehetra izao fa potika ny eo ambony eo ny dikan'io. Ary matoa noho ny midina avy any efa miazakazaka mankaty aminareo ity mitondra an'izao hoe fiemorana, fikorotanana, ady mahatsiravina, guerre mondiale ny hafarany resaka efa zareo hitombo ambony eo kely io. Efa akaiky eo izy ny dikan'io.
Dia matoa zany zareo nidina efa simba ny toerany ihany dikan'izay. Ao a. Dia ilay toerana simba mihitsy zany raha ohatra ny Joshua ka makatevy tany mipetraka ety hanao an'ilay fanjakana dia ny zavatra simba ny eo ambony an'izay ety satria ny firafitry ny zavatra avy any ambony mihitsy no manamarina ilay ety ambany ety. Azonao ve izay zay? Ka ilay teneninao io ty teneniko ty mbola ilay fanjakana ry fotoana fa tsy ilay hoe ilay misy an'ilay Jerosalema vaovao tany vaovao sy lanitra vaovao. Fa ty zany mbola lanitra ino moa zany filazany ty zany? Lanitra réparation. Zay zany adika tena hoe manao réparation. Fa rehefa tapitra amin'izay ny fanjakana ry fotoana tena structure vaovao mihitsy no mipetraka eo. Izany hoe ity univers de la terre nareo ty zany, univers terrestre nareo ty zany tena miova zavatra hafa daolindray io. Zay. Dia zay ilay mahatonga hoe tsy misy zahatra mipoitra intsony eo fa dia mampanotany olona moa zany dia noho ny amin'ny adalantsy satria efa sistema tsy mety potika intsony sistema mipetraka amin'ny farany io. Ny tena farany. Fa ty zany ty mbola intermédiaire ty système mipetraka ty. Ilay fanjakana ry fotoana système intermédiaire io. Fa rehefa ary amin'ny farany ary mbola misy réparation tena atao fa tena réparation définitive. Zany hoe tena misy zavatra amboarin'ny Ahosoandre mandeha indray. Tetezamita io zany. Ditsika ty zany mbola tetezamita izany. Azonao amin'izay ilay fipetraka ilay izy? Fomba zavatra. Fotsy indrindra tompoko. Dahoara, manontena manaraka, tapitra. Mbola metraka fanontaniana io. Trangany ianao. Ny fanontaniako zany. Ianao dia adaladala kely hatramin'izay mihitsy. Dahoara. Ny fanontaniako ambassador-ny Ahosoa dia mikasika an'ilay momba ny akatsaka amin'ny lanitra ny lanitra. Dia manohana aram-bola ve no tena mahazo grady sa miasa vatana ohatra ny fanontaniako. Raha ohatra ianao ka mpanambola tsy afaka miasa vatana dia andana ataovy ny volanao ary hanao an'ny asan'ny Ahosoa. Raha tsy manambola indray ianao fa asa vatana no tena manana anao dia ampiasao mihitsy ny vatanao fa mitovy grady ihany rehefa avy eo. Fa ny tsara indrindra dia sady manao vatana manao vola. Eny tompo. Mazava tompo. Zay ny tsara fa arakaraka an'izay misy eo aminao e. Mazava tompo. Mazava zay a? Mazava tompo. Dia zany ilay vatana ampiasaina rehefa tsy eo ilay vola e. Mazava tompo. Dahoara. Ohatra besaka tompo. Dahoara. Fanontaniana ilay hoe io lanitra hita maso ve ilay ahorona sa any ambony any? Any ambony any? Io zany ilay amboarin'ny Ahosoa amin'izao. Any ambony any no tena ahorona fa ty hita maso an'ireo ty zatra tsisy ninona intsony. Vokatry ny avy any ambony any io no hitanareo ty ambany ety. Izany hoe ilay eto tany eto zany tsy mahita an'ilay fanoronana an'ilay zany. Tsy mahita an'izany nareo ty fa any mihitsy io atao io. Satria ilay zavatra any zany ilay zavatra potika rehetra any zany mifandray daholo ny any. Satria zavatra any raha tadidinareo tsara ilay sary misy an'ilay colonne plus moins ny teneniko dia misy attraction anatin'ireo. Dia rehefa amin'izay ilay gaz ministre afovoany teo dia mandeha amin'izay ny création. Dia mifampiankina zany io zany juska hatraty ambany ety. Azonao? Dia ny any ambony any tsy azo iainana any aloha. Fa ny ety ambany ety ny tena azo iainana. Ny any moa zany tsisy minina fa ao amin'ilay plasy nisy an'ilay développé mihitsy zany no mikorotana ny tena marina. Io no nipotehana. Dia ao mihitsy ny tena naorina mihitsy ny zavatra atao anatin'ny système io tena nipotehana mihitsy misy an'zareo. Ary izy ireo mipetraka ao anatina groupena planète ry zareo. Zay no mahatonga anaran'zareo ohatry hoe anonona ny ki. Ao amin'ny groupena ki zareo no mipetraka. Azonareo? Ohatran'izay zany ilay izy. Dia midina tonga hatraty hatramin'ny ka. Tonga hatraty amin'ny ko. Eo rosonoko groupena ko rehetrarehetra zany ilay planète. Zay moa ny appellation any amin'ny lanitra ny ambony any zany dia ny ampianarina anareo ohatran'izao ny fiantsoana teo. Zay. Dia reny ilay misy an'ireny problème reny ny ahorona hatreo amin'ny masa zao sy ny volana mety misy tratra mihitsy eo satria ao misy baziny zareo dia potehana daholo ka nareo tsy ahitany fanapotehana Ahosoa andreo aty an-tany zany. Tsy ahitany zany nareo. Fa tena misy zany, mihitsy ny fandravana an'ireo. Fa ny tena sary mipetraka mantsy ilay hoe fanapotehana hoe ahorona tantaratasy dia hoe tsy misy atao tafapetraka ao mihitsy ireo na ny rera fa ravarava atao izay rava rehetrarehetra. Dia indray moa miankina amin'ilay mpandrava any io. Hoe inona no potehana amin'ity toerana ity? Fa tena potehana mihitsy ve ity système ity? Fa raha vao tena nipetrahana divoly ireo mihitsy no tena rava tany amin'ny
hatrany amin'ny planeta mihitsy tsisy a. Fa raha zay zatra ohatrany hoe zatra nipetrapetra sasany kosa mety tsy haiko inona nga mety anaovany Osoa fa any Osoa ireny no mahay an'izay. Tsy dirako izany izy satria ny mpamorona no mahafantatra ny degré hoe azo ekeny tena tsy azo ekeny. Fa za kosa tena miteny raha vao nipetrahana lonesiny hoe reo ambony existatra any amin'ny planetany hatrany dia tena tsy miexista intsony. Ino tafapetraka eo anoloana ny dada Iava zany raha va daholo ny zatra momba ny amin'ny fahotana dia zay vao mety eo anatreha. Azo indrindrindra ve zay? Mazava. Io atao hoe tsy maintsy mba ahafahany Osoa manjaka rivo taona eto dia potena daholo ny zatra tsy tiany dada Iava aloha. Raha zany tsy na mijery an'io tany io raha tsy tia. Hoe hipetraka eo mizana nefa zatra maloto fa tsy mety aminy zay. Fa tsara ny mety aminy aloha. Zay no namatorana ny devoly rehefa tonga Osoa dia lasa mifahatry daholo eny. Satria tsy mahazo mingelingela raha vao hoe trasiny Osoa sy dada Iava dia tsy azo mingelingela. Fa mba fanamana-potika anazy amin'izay dia avoaka izy mbo potehina amin'izay. Dia tapitra ny rivo taona dia ho avoaka zareo mbo potehina amin'izay. Rehefa potika izy dia madio amin'izay ny sistemanareo dia mety amin'ny dada Iava amin'izay mifandray aminareo. Zay natao anazy teny hoe dia tsy misy tsony ny masoandro sy ny maro samihafa fa ny fahazavany dada Iava eo dia ny voninahitry ilay mahery ny dikan'izay satria tsisy fahoriana, tsy misy fahalotona intsony io sistema farany. Asa tsy azo. Mazava tsara. Fanadiovana faobe zany io atoan'io aloha. Zay fanadiovana faobe mihitsy io. Fanapotehana faobe dia fanamboarana faobe. Zay. Mazava ve? Mazava. Zay no mahatonga anareo tsy trany dia midiny ety zao. Ary raha sendra mba midiny izy aloha dia mety mba mandehandeha amin'izay andehanany eny fotsiny izy. Fa io no tena tsy maintsy ataony io. Manao ny fanamboarana io. Azo verika izy. Mazava. Dahoary fantena manaraka indray. Ny fanontaniako tompoko dia hoe ilay fampahoriana ataon'ny gogo amin'ny ondry kely ve mitovy fotoana amin'ny fampahoriana ilay ataon'ny dada Iava amin'ny olombelona rehetra? Izany hoe miaraka ve sa hoe mandeha aloha ilay an'ilay ondry kely fampahoriana ny ondry kely zay vao mandeha ilay fampahoriana ilay loza be da be ho avy ireo? Raha vao nanomboka zao déclaration dia mandeha io fampahoriana ho an'ny olombelona rehetrarehetra io. Fanenareo zany tena rehefa tonga goga. Zay. Raha vao manomboka zany ny enikeninareo izay mandeha ny fanenjika. Ka tsy maintsy ely aminy ny enjena voalohany io mba hanaovana mba hanatanterana ny teny hoe asio ny mpiandry dia miaka an'io tsy maintsy izany ataony voalohany. Ary tsy maintsy hanandrana an'izay mihitsy izy hoe ahoana marina iny olona iny. Rehefa hitanareo izay zavatra izay dia efa mimanana nareo fa nareo an'izay ny tratrany eo riana eo. Fa izay ny endrasinareo zao. Raviana vao misy anenjy kely izy efa misy manenjy sy mbola vava aloha zao manenjy. Dia hitantsika amin'izay ny tondra efa avy eo. Fa zavatra ohatra raintsika ohatra fotsiny efa nandeha ny santionany hoe hipoapoaka ny volkansika ao. Fa sy tena mbola tena lisika efa nandeha ny santionany hoe vaky ny tany nareo. Fa mikitritra daona ke ny tany. Efa mandeha daona kely hoe mitsolika ny glasy nareo. Efa hita hoe misy rivo franfofofo avy any. Efa nanomboka ny mena ny indisy fa tsy mbola no déclaration officielle izay. Efa hitan'ny masonareo olombelona ny indisy efa niteneniny daholo. Fa zao kosa izay tena manao déclaration satria maninona efa nivony varavarana efa miainga Osoa ny dikan'izay manomboka manao ny asany izy ny dikany eo dia mandeha ny déclaration etỳ an-tany satria miainga Osoa. Azonareo amin'izay ve ilay izy? Ary ny fiaingany Osoa no mahatonga ny déclaration mandeha. Ataova ny fanambarana satria fa mandeha ao izy Osoa. Dia ambana fanganana ny zavatra mba averti ny olona hoe io raha ilay mifandeha ny teny. Satria rehefa tsy misy nanao avertissement dia ohatra hoe ino ty mamely tampoka ty. Dia tsisy afaka tenena namely tampoka fa efa naheno nareo. Nareo ny tsy te hiaino no marina sy tsy te hino ny zavatra n'izy. Fôtinareo amin'izay fa tsy fôtin'ilay namorona nareo. Fôtinareo olombelona rehefa tsy te hiaino nareo. Anareo ny problème. Ka tsisy tenany mety sy ny mpamorona hoe tsy mety ny nataonao. Azo ve? Azoko. Dia ny fanontaniako faharoa hoe ilay ao amin'ny voasoratra 24:15 teo ilay misy fanomezam-boninahitra varina tsinanana manerana manaritra ny aparan'ny tany. Rehetra manititika kely anazy zany hoe ilay ondry kely efa vonoiny goga mety vitsivitsy iza zany tavela sy ny sisa. Dia ireo olona manome voninahitra an'Andriamanitra ireo ve olona ve izy aloha sa hoe miaramila avy any amin'ny lanitra reo manome voninahitra ny dada Iava reo zany izay no tsy azoko.
olona resy lahatra avy any amin'ny hafa firenena. Nareo foana mantsy mieritreritra nareo to Madagasikara nareo Afrika no izao tontolo izao io toriana io ary tena misy resy lahatra mihitsy be dia be ry zareo. Amanarivony koa ry zareo. Amanarivo maro. Dia reo io manome voninahitra andaday avasoasoa ary ny raha irainy zareo dia ilay hoe yayava yaosoa. Ilay nanaovana publicité tamin'ny 4 mars iny. Satria tsy maintsy antso ry zareo rehefa kelikely izy anira tena tiany daday avasoasoa normal iny. Raha ho daday avasoasoa ny antany dia iny tiandrindra dia manome voninahitra azy mianaka iny ry ho an'izao tontolo izao iny ira iny. Ary izay na tonga anatiny hoe rehefa te hira nareo dia tsy niran'ry ondry kely ireo no iray fa nira tiany daday avasoasoa dia niran'ny Siriana ihany izay any ty. Rehefa teo henony daday ava zany ny fiderana vokavoka zareo iny ira iny. Izy tsy maraza nareo na mahay mihira nareo tsy misy miaina. Hoe tsy misy miaina. Fa mira nareo fa tsara aminareo ny mihira ho anazy. Tsy hoe kivy indray ny mpanao hira fiderana hoe dia ahoana kosa zany. Moa zany ilazana an'izany. Tsy stable intsony zany ny système-ny misy an'ny planète Terre ty tiako tenenina e. Tsy misy fiantraika ve amin'le ohatr'izay. Mazava be. Tena misy fiantraikany mihitsy ny azay ny antony anaovany eo soa réparation io. Satria raha voarava mihitsy ny système univers-nareo dia potika daholo izay mifanakaiky aminazy io. Fa ny mifanakaiky amin'ity tany ao ambaninareo ke mbola misy univers hafa ny any. Azy eritreretana ny tany fa ny tany dia boribory eo anatin'ny univers anankiray. Fa raha ity univers nareo ty mbola toyina dia mbola misy ao ambaninareo any rehefa lasa lavitra be any ambany be dia ambany. Tsy amin'ity tany ty fa midina any nareo misy univers ao ambaninareo izay tsy mitovy aminareo mihitsy. Ary haiko tsara mihitsy nefa ny univers ao ambany. Azoko lazaina aminareo fotsiny ilay izy hoe azo miteny ry zareo. Azo fa miteny. Ary miresaka tahaka ny olona. Azo miteny miresaka. Azo miteny. Hazo. Zay. Dia mifandray amin'ny tany ireo zavatra ireo. Azonareo tsy hoe mifandray teny fa mifandray amin'ilay univers izay ty taninareo ty. Ty ataontsika hoe univers terrestre zany tenareo ty. Satria terre zao no tena misy mazava eto ataontsika univers terrestre. Dia mifandray amin'ireo rehetrarehetra io. Raha ity zao ny univers-nareo dia ato misy. Sa misy dia ato koa mety misy dia ato koa mety misy. Mifandray amin'ity tany ity daholo zany. Univers hafa daholo zany. Azo dia io zatra io zany rehefa hotsoahana zany ilay fifandraisana amin'ity satria hopotena ny tany dia tsy maintsy ravana zany ity. Dia ohatrany hoe zatra gorodagorodana eto daholo ireo ohatra ka tsy amboarina. Dia nanaovany eo soana zany rehefa nisy faravana avy ety dia efa mipetraka sady ny réparation avy any. Hoe misy fampitohizana ny ondray any efa mandeha fampitohizana io. Mazava ve zay? Mazava to. Jusqu'à hatrany afara dia arakaraka ny hoe ity zao miamirava dia efa midina koa ny fanamboarana ny avy any koa. Ipetahany système amin'ny arivo taona indray. Zay ilay asany eo soa amin'izao tsika miteny izao izy. Mazava tsara aminao amin'izay? Mazava to. Fa mifandray io. Mazava tsara? Mazava to. Manaraka indray ary. Farany tena fara moa zany hoe ny tany hoe izy ambony zao misy hoe ny physicianina hoe champ gravitationnel terrestre. Dia misy koa ny champ de pesanteur. Izany hoe reny ve zany mipotika daholo ny azona ohatra manidina aeroplanina dia hoe hatreto ny altitude afara tokony azony andehanana. Raha vao mihoatra an'iny izy tonga dia potika. Dia raha vao potika ny champ gravitationnel dia mety poka koa ilay aeroplanina eny ambony eny ohatra zany izay eritreritry zay. Dia ohatr'izay koa ny olona hoe raha manidina dia miverina amin'ity tany ity zany raha ny loi fizika. Dia raha miala ve zany ilay champ de pesanteur mety hoe raha manidina ny olona dia tsy miverina eto amin'ity globe terrestre ity tsony fa agny izy dia tsy hita. Zay ny antony nanamboarany eo soa ilay rehefa rava. Rava zany ilay izy satria ny esorina mihitsy ilay système. Satria rehefa nipotena zany ilay système nareo ity rava daholo eny ambony any. Tena nikorotana mihitsy ilay izy ambony tany io. Nefa ny zady ireo dia niainga tany ambony tany natonga an'io zany. Jusqu'à hatretỳ. Rehefa rava zany etỳ ambany
dia tena marina mihitsy ny tena hoe ohatry ny itsingivana ho azy ake zany ilo satria foana dolo ny pesanteur ny attraction terrestre karazana marina ny tena fa tena izay izy dia izay ny antony nanamboarana an'ilay avy any koa hoe efa milahatra koa ilay izy avy any ka raha potika ny aty ambany aty dia efa mitazona koa ny ambony any dia ohatrany hoe mandeha automatika koa ny fiazonana an'ilay ity tany aty zany fa ny système-nareo mihitsy mantsy tena marina atao amin'ilay création-nareo dia misy hoe ianao nge ny anatrany reny tany amin'ny première année deuxième année tany amin'ny université les attraction entre atome sy ny karaza tsy maintsy misy foana io hoe misy atome dia tsy maintsy misy ny attraction zany zay ka ny tany dia manao attraction tenany ihany koa ny force ny eo anaty arakaraka ny poids-ny zavatra akaiky dia misy force d'attraction arakaraka ny poids dia misy attraction anatin'ny zavatra iny ianareo tany amin'ny école zany raha ohatra nareo ny anatra tany zany dia mahafantatra mihitsy hoe misy attraction koa arakaraka ny alehibeny zavatra anankiray moa arakaraka ny lumière ao anatiny ihany koa zany zao no fonctionna attraction de lumière ny fréquence-ny ny poids-ny dia manao ny attraction dolo zany sy caractérise ny élément na zavaboary anankiray io zany ka raha ohatra n'izany miala ilay système atao anankiray gauche droite ato zany dia sa système mibalady io zany fa na mibalady ny système ny attraction mbola foana izy fotsiny no mibalady fa ny attraction foana zany ka ny attraction tsy mbola nesorina aloha ny taninareo fa ny système mihazona azy mihitsy nesorina dia izay ilay hoe miantona ohatran'ny fandina miantona nareo ary efa mivembeny nareo tahaka mamo satria le mihazona azy no miala fa ny attraction ndray mbola eo foana ny attraction satria tsy nipotena le tany mbola tsy rava ny tany fa izy eo fa ny système mihazona azy nesorina azonao amin'izay ve izy satria le voalaza ao dia tsy haiko ny hoe rantsambikina ny olona dia tsy andeany dia lasa fa ny voalaza ao dia hoe mamolo zareo ambony eo zany hoe le mihazona no mipotehana azonao tsara amin'izay izy azo tomboka sara tomboka inona ka vasoazy nandray tompoko ny fanontaniana hoe ny devoly zany tsy maintsy mitady toerana hipetrahana foana fa tsy afaka mipetraka amin'ny espace vide hoe tsisy ninina afaka mipetraka izy raha mipetraka anatin'ny ovony fa tsy mety amin'izareo l izy satria efa conçu zareo tsy maintsy hipetraka amin'ny zavatra anankiray ka le ovony zany lasa mandehandeha fotsiny izy afaka manao an'izay fa tsy avelan-dada iavanao an'izay éternel izy fa tsy maintsy mitady station izy zany ary ny station dia tsy maintsy planeta foana dia zay mahatonga anareo tsy maintsy makaty amin'ny tany satria ty koa mety amin'izareo ty ary ty nentina andray azy mihitsy dia faly be zareo makety fa izy hoe hipetraka foana eny ananana iny ay reo nge mandositra an'ilay miaramila miaramila ny lantilatra nge kandosiranyireo e satria zareo raha vao mifanena amin'ny miaramila latra dia efa tsy maintsy na dia hita voalavitra dia efa potika na dia tsy miady koa reo na dia hoe tsy mifandona koa raisitsika fotsiny io ianao fa mahita devoly tsy tandy amely mamelona zay mitroatran'izay hoe io devoly tandy mihetsika mitabataba sy manao tsy tandy hoasino na tonga ary ny devoly raha vao mahita avy any amin'ny lanitra dia tsy maintsy miteny ratsy foana ry zareo dia automatika tsy maintsy mamely ianao tsy misy olona avy any amin'ny lanitra zany ka mifahina amin'ny devoly ka tsy tabataba reo fatra misy foana zany any amin'ny système any ambony any zany lesako zany any ambony any atreo tena natao hiady foana hatramin'ny farany zay le hoe zao natongavanak'Andriamanitra ny rava devoly Yahosoa mihitsy ny dia mpandrava dia izay miaraka aminy dia mpandrava dia ny miaramila tra ny dia mpandrava nareo nge tsy tena miaramila fa nareo ohatra miaramila amin'ny atsasany kely dia ohatra tsy tena onaty fa raha tena ny miaramila avy any tena mamono foana tsy misangy devoly zany mihitsy ny zany hoe ataony efa mihitsy ny Jesosy mpamono olona iny nareo olombelona tsy mahay miteny izany fa zay tena tezitra amin'ny ataony reny satria manipy olany amin'ny elo reny firy miliara nefa lasa andreny any amin'ny elo any saingy tsisy tonga saina nefa dia soratra ny vandravandra be ny mpanotra dia sy mahazo makany amin'ny lantilatra hita ny vaomaso zany fa dia ekena fotsiny zao nefa ndrebrebena nefa ndreny Andriamanitra tsy izy reny dia ekena fotsiny zao manaiky vonoina fotsiny teny izy adalaza ka ny valiteny menanao zany dia hoe afaka amin'ny station na zareo rehefa te station fa tsy maharitra tsy maintsy mitady planeta izy zany hipetraha fa neny dada iavao koa zao ny VSSNA ga izy mipetraka amin'ny tany zany
sady tsy mipetraka amin'ny planeta zany tsy mipetraka fa tena avida zany. Ny dada Iavasy Joshua ny afaka mipetraka avida foana na firy taona nanomboka tamin'ny nanorenana ty tany ty zao nefa teo zany. Satria midina ny VSC rehefa tany nanorenana ny tany rehefa nivezivezy ro anjely. Raha mbola tsisy fahotana tety afaka miverina miakatra satria tsisy fahotana. Afaka miaka midina ny lanitra fa vao niditra ny fahotana dia zay tonga tety sisy naverina tsao. Dia tsy maintsy voatery ao anatin'io VSC daholo mipetraka dia miantona nefa io. Miantona any ambony fa tsy amin'ny planeta mihitsy mipetraka. Fa ny an'ilay tsisy sainareo biby ireo tsy maintsy mitady planeta satria maninona tsy natao hipetraka ohatran'izany izy. Dia tsy maintsy mitady planeta izy. Zay mahatonga tsy maintsy hidina aty amin'ny tany rehefa tsisy tsony any dia midina aty amin'ny tany nareo izy satria tsy maintsy mitady planeta izy. Izy tsy hipetraka ary amin'ny toerana tsy dia misy mamokatra ary fa eto misy mamokatra eto. Eto misy enzima efa nampianariko anareo ny enzima iny. Tsetsefiny ao anatin'ny lohanareo ny enzima, ny anatin'ny atoka anareo any, hoan'ny daholo zay zavatra mety azony hoany noho ny fahotana tena miraraka beto. Sakafo mihitsy nareo, ampidininareo, mampanota anareo dia hoan'ny fanahy ao anatinareo. Ny aina ny tena hoaniny moa fa ny fanahy tsy azoko tena. Hoan'ny aina. Lazainy fomba rehefa mahazo aina izy dia mba hiady amin'ny Joshua. Mazava hoe rehefa teny dia mazava tsara. Dia eo amin'ilay univers indray, zany ilay univers be dia be zany, dia ilay misy an'ilay tany any zany ilay fonosina isa ilay tsara eo rehetrarehetra zay konko. Ka efa nipetrahany zareo tsisy sain'ireo daholo iny zany rehetra any ambony any. Dia izay nipetrahan'ireo ao voahozina daholo, ny nipetrahany voahozina, izay nanaiky hiaraka aminy voahozina. Voahozina daholo ny zavatra vita rehetra. Zany hoe mahatonga ny misy hoe karazana extraterrestre be dia be. Satria ireny mipetraka any amin'ny planeta any. Ohatran'izany hoe anionankiwa, hoy ohatra ny balanki sy ny maro samihafa. Azonareo? Be dia be ireo karazany be dia be ireo. Dia tsy maintsy potehina ireny satria nipetrapetraka tamin'ireny zareo dia ireny zany efa tratra ny trasina fahotana daholo dia nefa ny univers ny tany daholo zany. Hatrany ambony any ka juska any ambany any. Dia tsy maintsy potika daholo izay zavatra izay. Mazava tsara amin'izay ve? Mazava tsara. Zay. Manaraka. Ny ahy zany ny fanontaniako ny ambassadeur ny Joshua mikasika an'ity le miaramila ity ny ohatran'ny manitikitika ny saiko. Satria ny miaramila izay nanitsaka ny planeta ny tany dia sarotrarotra ny idirany makany amin'ny lanitra ny lanitra, ny iverena amin'ny makany. Nefa izay koa natsoina hoe miaramila, izany hoe tena nonosofy an'ity tany ity zanak'Andriamanitra nefa natao hoe miaramila. Dia manahoana mikasika an'izay ny ambassadeur ny Joshua satria izay tena ny aina be teto amin'ity tany ity nefa ny avana izy tsy afaka miverina intsony nefa an'izay andeha ho an'indray. Tena miaramila marina ireo. Ilay fiverenana makany tsy navelan-data Iava miditra any tsoa satria nisy trasiny tany fa tsy hoe nalota ireo miaramila ireo. Fa nipetraka tany amin'ny toerana maloto dia hoe tsy mbola tsy mahazo miditra any aloha. Fa miandry ny fahavitan'ny famonjena farany dia miara-miverina amin'ny Elia rehefa tonga Joshua. Zay. Dia Joshua zany no mampiditra makany. Fa Elia no miamanangona andrehetrarehetra hoe andao amin'izay tsika andeha. Azonao amin'izay ve? Ka rehefa tonga Elia zany manangona anareo dia efa misokatra amin'izay ny fiverenana makany. Na miaramila ny tany na miaramila ny lanitra. Rehefa tonga Elia dia Elia no manakambana anareo dia afaka miditra ny daholo amin'izay satria Elia sy Joshua anankiray ny teneniko anareo hoe rehefa nahitany Elia nareo dia namana hitany Joshua. Rehefa nahitany Joshua nareo zany dia zay dia ho any amin'ny lanitra tsika dia misokatra ny varavarana rehefa eo Joshua. Dia tsy misy olana intsony ilay izy. Fa raha mbola tsy vita zany ny asa etỳ tany ety dia tsy mahazo miakatra any mihitsy. Koa ny asa tsy maintsy vitany etỳ tany ety zany dia ny famonjena farany izao ataony Elia zao satria Elia no manao ny asa farany. Hito ny hitondrana ny olona makany amin'ny Joshua ary rehefa ho any amin'ny Joshua ny olona mazava ho azy fa miaramila koa mandeha manaraka an'izany. Ireo ary ny prioritaire ihany koa satria rehefa ela be ny tety. Ireo voay eny. Ireo tany amin'ny l'an zéro mihitsy dia efa teo. Efa tany amin'ny taona fahafito tamin'ny andro ny ady Masehipy zareo nefa taty. Ireo nefa hatranahy ny ela be taty. Mazava aminao ve izy? Ka matoa zany nareo raha azo ampidina. Ireo no mahazo miditra voalohany dika zany. Mazava tsara amin'izay izy. Mazava tsara ny ambassadeur Joshua. Fanontaniana faharoa, ny fanontaniana faharoa petraka izany ny ambassadeur Joshua, ilay mikasika amin'ilay resaka hoe lanitra sy ny lanitra raha jereko ilay Genesis toko voalohany ny fahafito sy ny fahavalo
raha mipetraka teo Andriamanitra dia niteny hoe lanitra nataony habakabaka. Dia io zany manahirana anao hoe ohatry ny ahoana natao hoe habakabaka dia ohatry ny atao hoe lanitra satria izy niteny hoe lanitra dia habakabaka. Dia izy anankiroa io zany tsy haiko manavaka anazy manahoana sy manahoana ny mpahazo. Io ambony lohanareo natao hoe habakabaka. Dia io habakabaka io misy rivotra ao anatiny eo ho an'izay mbola manakaiky ny tany. Fa rehefa tonga ny ambony dia tsisy rivotra tsony ihany. Fa mbola lanitra daholo ny filazana izy juska teo am-bavahadiny, juska tery amin'ny jadony. Satria mantsy le teny hoe lanitra natao hoe habakabaka. Dia eo zany tsy haiko tsara manavaka anazy satria ny lanitra natao hoe habakabaka dia za hoe inona le lanitra dia inona le habakabaka satria ny fiheverako an'le habakabaka dia habakabaka. Satria Andriamanitra zao le niteny hoe lanitra dia nataon'ireo hoe habakabaka azy. Raha vao dada Iavana no teny hoe lanitra zany nateny soratra masina dia lanitra ity nitenenina iny. Ary ny habakabaka dia io ambony lohanareo io. Zay vao mazava. Karaha miteny hoe lanitra aty amin'ny sary aty ambany aty indray dia lanitra ambony lohanareo. Fa matetika mantsy ataony lanitra daholo ny fitenenandreo. Fa raha vao lanitra amin'ilay sary anakaiky momba anazy dia any amin'ny lanitra zay. Fa raha vao miteny hoe lanitra eo aminareo ambany eo dia lanitra ambony lohanareo ny tiandray sary. Dia lanitra ihany dia habakabaka. Fa raha vao misy hoe momba tanareo tsara navako amin'izay zay mpamatombo. Raha vao miresaka any ambony any amin'ny dada Iavana dia natao hoe lanitra foana ny fiteny azy. Fa raha vao miteny hoe lanitra dia eo ambony lohanareo izay na habakabaka. Azonao amin'izay? Mazava tsara ny ambasadonao soa. Sotra tompo. Dahoara manaraka indray. Yahosoa hoe mandamina amin'izao io ve zany dia tsy miverina any amin'ny lanitra tsony izy raha tsy miakatra ny zanak'Andriamanitra. Tena tsy miverina any izy. Fizy afaka miverina rehefa te hiverina. Yahosoa indray tsy ao anatin'izany lalàna zany. Mpamorona izy tompony lanitra izy ao izy miteny hoe tsy mahazo miverina tiana. Na dada Iavara tsy manao an'izany aminazy. Zany dada Iavara sy Yahosoa zany dia anankiray koa zany. Tsy ataony Yahosoa dia ataony dada Iavara, izay momba dada Iavara dia any Yahosoa. Yahosoa indray tsy mba voafetra an'izany hoe tsy mahazo midina intsony ianao, tsy mahazo miverina. Izy na eo izy na raha-petro dia hiverina dia miverina izy. Tsy misy maninona anazy. Fa ny zavaboariny tsy avelany manao an'izay mihitsy zany. Fa raha izy mantsy dia tsy voadona ninina izy fa ny zavaboary voadona. Mazava aloha hatreto? Mazava. Fanontaniana kely tompo misy tsy mazava. Le fanahy masina izay ananany seda amin'izao fotoana izao zany tompo dia iny ihany ilay fanahy masina ilay tsy mampivadika amin'ny andro migoba sa hafa mihitsy amin'izay? Iny fanahy iny ihany. Iny fanahy masina iny ihany no miaraka aminareo hatramin'ny farany. Ohatran'ny hoe parteneranareo iny zany dikan'izay. Miaro anareo foana, miambro anareo ary mampitsanga anareo amin'ny maty ihany koa. Mbola iny ihany. Mazava tompo dia manahoana zany mahakasika an'ilay tsy tsisy fanahy masina dia tsy manana? Rehefa tsy manana fanahy masina hatrany dia tsy maharitra amin'ilay goba. Dia hatrany dia any amin'ny hery. Tsisy manangana amin'ny maty. Satria tena asan'io fanahy masina io mihitsy nomena azy mihitsy izy aza zay. Zay na tonga nanteny taminareo ondrikely hoe mihazaka zanareo miady ho amin'ny fahamasinana mamerina ny fony Yahosoa aminareo. Mba hatonga ilay fanahy masina manaiky-hiverina. Satria ny fanahy masina dia zavaboary tahaka anareo olombelona. Malahelo, tehitra, sorena. Ko rehefa nanao fihetsikana, satria izy raha nidina avy any dia mba hanampy sy hiaro anareo. Nefa nataonareo tsinonaraianareo dia niala izy. Ka raha tianareo ny hiverenany dia tsy maintsy manao izay mahafaly an'i Yahosoa aloha. Satria zareo efa nitarainy amin'ny Yahosoa tsy mety ilay olo hipetrahanay. Dia miala izy. Ary Yahosoa tsy manakana mihitsy. Ka rehefa nareo kosa manao fihetsika tsara dia hitan'i Yahosoa dia tsy maintsy hiteny Yahosoa hoe dana miverina ianao mantsy ny fanahy masina fa efa izao kosa ny nataony. Dia manaiky ny fanahy masina. Izy dia rehefa Yahosoa no miteny dia tsisy mamaly. Fa tsy maintsy mahita no fanahy masina kosa izy nefa mijery foana anie. Matoa za miteny hoe andana nareo mihazakazaka mandehana mahitsy amin'izay nareo dia aza asiana zatra mivilanvilana intsony mba hatonga ilay fanahy masina hiverina aminareo. Dia hitan'ny Yahosoa mihitsy nefa ny aloha izay fitiavana izay. Zay vao manaiky hiverina io fanahy masina io. Mazava to. Mazava tsara.
Ny fanontaniako tompoko. Ty fantanianao ty aloha angamba dia aka parenthèse kely tsika fa zay dia mitondra rehefa avy eo. Parenthèse kely ihany. Ny fanontaniako amin'ilay ny fiafaran'ny tantaran'ny tany efa kely sisa dia hoe hanamboatra ny lalan'ireny mpanjaka ireny, iza no hanamboatra an'io lalana io, mety goka ve no hanamboatra ny lalana sa ny amin'izao milona izao? Lalana mpanjaka ilay avy any Antsinanana ve? Lalana mandehanan'ilay mpanjaka Antsinanana ve? Sinona manamboatra an'io? Dia mety ho fanontaniako hoe mety efa manomana ve izy amin'izao sa... Izany vetivety anaovany an'izany, tsisy dikany izany, satria ilay trasin'ilay Union Fratany io amboarina fotsiny io. Dia zaza tsy vetivety ihany. Tsy misy volana firifiry izany dia efa vita izany efa tonga zareo manao an'io. Mandeha automatika daholo izany. Zava tompoko. Zay a. Parenthèse kely vetivety indray aloha. Mandeha fa irery kely tsika dia miverina rehefa avy eo.